faranao fahatsaran'Andriamanitra foana fa tsara ianao, fa lehibe ianao, fa mendrika ianao, fa avy ianao, fa tsisy nitohanao. Alleluia, mendrika indrindra tokoa ilay Andriamanitra tompontsika sady izany. Alleluia. Andao tenena ny eo akaikinao hoe tonga sy eto an-tranon'Andriamanitra indray ianao dia tsikitsikio izy. Tsy ilay olona mahazatra anao ihany fa hitidio daholo na ny ao aoriana na ny ao aloha na ny ankaviana ny ankavanana dia tenena fiadanan'i Jesosy amintsika rehetra hoe amen. Alleluia. Alleluia. Izany dia mariky ny fifankatiavantsika sady izany tena takian'Andriamanitra amintsika. Osy foana mpanompon'Andriamanitra eto hoe ina zavatra tena takian'Andriamanitra amintsika ozy izy. Tsy tsika mavita asa be, tsy tsika hitan'ny olona, tsy tsika miazakazaka be amin'ny fanompona ozy izy fa itsika manana fitiavana. Alleluia. Alleluia. Ka na inona zavatra ataontsika izany rehefa tsy eo izay fitiavana izay ao anatintsika dia mety diso fanantenana ihany tsika rehefa tonga izay fotoana ray izay tena endrandratsika satria io ny tena jeren'i Jesosy atao anatin'ny tsirairay avy ary io no ampakarana atsika ihany koa hoe manana n'ilay vokatra azo tazana ve tsika isan'andro amin'ny fifandraisanao amin'ny hafa, amin'ny fifandraisanao amin'ny zanakao, amin'ny fifandraisanao amin'ny vadinao, amin'ny fifandraisanao amin'ny namanao, amin'ny mpiara-miasa, mpiara-manompo. Alleluia. Alleluia. Misaotra an'i Jesosy tsika eny amin'izao fotoana izao. Alleluia. Andao tsika ngataka amin'ny tompo hoe tompo vangio izay amin'ity maraina ity indray aoka tena ny fitiavanao Jesosy hanome ny fony tsirairay avy eto dia aoka Jesosy tena hifankahita-po aminao izay tsy olona ny atongavana eny Jesosy, tsy hijery olona, tsy hiain'olona fa hiaino ny feonao indrindraindrindra iona aminao Jesosy. Alleluia. Misaotra Jesosy io. Eto ianao Jesosy io. Eto ianao. Alleluia. Andao tsika angataka amin'ny fanahy masina, angataka tsika avy mamenoana indray. Aoka tsy ho feno zavatra hafa izay androany fa ianao rery ihany fanahy anao ka meno anay androany. Aoka ianao Jesosy ameno anay tsirairay avy androany. Alleluia. Angataka tsika hoe fanahy masina ako feno anao androany. Alleluia. Ataontsika izany hoe avy mameno tanteraka. Alleluia. Tsy ho feno zavatra hafa ao androany fa ianao rery ihany tomponao ka meno ahy. Alleluia. Alleluia. Fanahy masina tonga sy ho eto ianao. Alleluia. Sandrato ny tananao dia asao fanahy masina hoe tonga sy ho eto ianao fanahy masina amin'izao fotoana izao. Alleluia. Alleluia. Aka ho vonina ny fotsika sy ny fanahintsika hitady azy marina ny fonao rehetra androany. Alleluia. Tsika rehetra. Fanahy masina tonga sy ho eto ianao, miandray ianao zahay raisony toeranao, fianao nandrandrainay, milanao ny fonay, fa maniry mafy ny fanatrehanao. Afezintsika ihany fanahy masina. Fanahy masina tonga sy ho eto ianao, mandray anao zahay raisony toeranao, fianao nandrandrainay, milanao ny fonay, fa maniry mafy ny fanatrehanao. Thank you.
malefaka zany tsy ho feno zavatra afa-tsy ianao hitondra eo ilay fiainanao ny ao anatiko fanahy masino mamiko indrindra anao fanahy masino tiako indrindra anao fanahy masino tiako indrindra anao tiako indrindra anao fanahy masino tiako indrindra anao halleluja tianao ve fanahy masina halleluja tianao ve Jesosy halleluja mbola mankalaza foantsika nitsanganan' Jesosy tamin'ny maty sady zany halleluja efa nitsangana tokoa ny tompo ary velona ao fiainantsika miasa eo fiainan'ny zanak'Andriamanitra izy amin'izao fotoana izao ary indrindra dia fandresena ao antsika izany nitsanganan' Jesosy tamin'ny maty zany noho izany inina matimaty eo fiainanao androany dia ho velomin'i Jesosy zany amen halleluja satria efa nitsangana tokoa izy andao iraintsika mety mbola tsy tena fataontsika eto amin'ity toeran'ity zany Izaho fa mety efa mino fa efa hentsika tamin'ny onjam-peo ihany koa izay milaza hoe nandresy Jesosy efa nasandratra izy velona mandrakizay izy amen halleluja andao iraintsika izany iry zany mandrakizay velona ianao Jesosy eo halleluja Sandratrainao Jesosy mpanjaka ny mpanjaka ilay nitsangana tamin'ny andro fahatelo ary eo ankavanana iray ankehitriny halleluja ny masoandro maizina sy ny tany rehetra fa maty ilay mpamonjy ao tontolo izao teo amin'ny azo fijaliana nitondrany ny ozona narotsany ho antsika ny rany tao anaty aizina nanolotrany ainizy raha niambo azy teo nilanitra nisy ady tao ampasana resy ny fahafatesana ny hery ny elo resy mandrakiza tany niovy trovitra vatolapitresaka nieri ny fitiavany tsy voatohitra fahafatesano aiza ny fanindronanao farisianao nitsanganao ny mpanjaka tsika rehetra
ianao sigira hoe alleluia. Mihika alleluia, mihira alleluia, mihira alleluia. Nandresy lazanakotry, lazanakotry, mihira alleluia, mihira alleluia, mihira alleluia. Nandresy lazanakotry, mihira alleluia, mihira alleluia, mihira alleluia. Nandresy mandrakizay ianao asandratra tompo, mandrakizay velona ianao ary mitoetra amin'ny seza fiandriananao Jesosy io. Resinao ny hery fahafatesana Jesosy a, resinao ny hery Jesosy io. Halleluja, halleluja, misandraty ianao tompo. Halleluja, androany Jesosy a, mamaky ny fiainanay ianao, ka ninona fanantenana tahaka ny efa maty androany. Ninona Jesosy zavatra toy ny tsisy fanantenana androany Jesosy io. Androany eto ny fanatrianao dia ho velona izany, satria velona ianao dia velona izahay Jesosy io. Satria nitsangana ianao dia niarana tsangana taminao izahay Jesosy io. Ka izahay tsy izahay intsony velona fa ianao Jesosy Kristy velona ao anatinay. Halleluja, halleluja, ho aventsika mandraky izay. Mandraky izay, nasandratra izy. Mandraky izay, mitsanga izy. Mandraky izay, velona izy, ho veloninaitra. Mandraky Halleluja, tiaka ho an'i Jesosy Kristy ilay mpanjaka, ny mpanjaka sy tompony tompony isika. Halleluja, eto ianao. Misy mpanjaka manatrika eto avoantsika, Jesosy Kristy. Halleluja, 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 halleluja.
Panjak Manachiketu Suka finifu Andayazi Ni fideran No anjakani Ni fasoavani No aneni kiantika Izy mandal ireo entamavesatra ireo amboary rehetreo atongony misy andarana ambony andarana rehetra Jesosy Kristy Panjakany panjaka Uazimiat Sivuni naitra Medikilai Nandesuanti Nalevina Mitsangana mike Mipasana Sinatazunazi Nifideran Reuazi mandrakizai Ilai nandes Tumpuni fanalai Misyanarana Ambuni anarana rehetra Jesosy Kristy Panjakany panjaka Aitazisik Niranumas Ufafani Wawatanundar Kapitanyati Tiwilai Ipabutisika Jesosy Kristy Panjakany panjaka Jesosy Kristy Panjakany panjaka Panjakatsika mbola itoy ihany tsika anatin'izany fiakofana izany ary eto mifanamasina amin'izao fotoana izao raha tena mangeta eta sy marina isika dia amangy mifona ao tsirairay avy izy
andao ataontsika indray hoe kasio indray Jesosy androany. Kasio indray sokafako anao ny foko Tompo. Ataovy izay tianao atao eo amin'ny fiainako. Ataovy izay tsy haiko atao, izay tsy efako Tompo androany. Avy kasio indray fanamasinao. Famamiko indrindra ny mitoetra eo an-tongotrao, mangina voko ny manodidinay, mitenena mikianao, Tompo ô miaino anao aho, tsy ho diso anjara satria fantatro ny foko tena mila anao, mila ny kiasikao ka inty ny tenako, fa mamikio niana ny fitiavanao, ovanao tanterakao, alala mihoatranao voao Tompo soa, kafakoanao ny foko esorikio taotro, aokikasika indray ianao, Belumbelu nanyari tukani fanai velu nindayao sisi fi sala sala rani fitiavanao fama minji sati fatatu ifukuna milana mila kiasikao ka inti itenaku, fa mamikio niana ny fitiavanao, ovanao tanterakao, alala mihoatranao voao Tompo soa, kafakoanao ny foko surikura tautru, aokikasika indray ianao, sukafakuanao Jesosy ifao zay tsy haiko atao, Jesu manjaka mikiandao, sukafakuanao ny fo, sukafakuanao Jesosy ifao zay tsy haiko atao, Jesu manjaka mikianao, sukafakuanao ny fo, sukafakuanao Jesosy ifao zay tsy haiko atao.
sikasika indray ianao. Alleluia. Notsia amin'izao fotoana izao ankasitraka an'Andriamanitra. Tiako ianao tena tonga eto tsy tonga fotsiny fa miaraka amin'ny etaeta velona any anatinao. Amen. Misy olona anankiray zay, misy Andriamanitra iona aminao manokana androany. Ianao manokana mihitsy no antony natongavany eto androany. Dia tiako tsirairay avy no fahafantanantsika any amin'ny lanitra hivavaka amin'izao fotoana izao. Miresa manokana amin'ny Jesosy amin'izao fotoana izao. Teneny Jesosy hoe miresa manokana androany amin'ny fiainako Jesosy. Miresa manokana amiko androany amin'ny situation ako Jesosy. Miresa manokana amiko androany amin'ny asako, amin'ny fanompoko, amin'ny fiainako iray manontolo. Satria fantatro Jesosy fa mahaliana anao, tsy miinteresse anao ny momba ny fiainako iray manontolo. Misaotra Jesosy mankasitraka ny amin'ny fitiavanao sy ny fahatsaranao. Ianao no ambony indrindra ho anay. Zava-drehetra amin'ny fiainanay ianao. Tsy manana fahanterana ankoatra anao zay. Jesosy ho any amin'iza moa zay. Misaotra Jesosy fa noho izay efa nataonao teo amin'ny hazo fijaliana, noho ny fitsangananao dia afaka mijoro zay androany, manambara fa zava-drehetra amin'ny fiainanay ianao. Ianao ny mpamonjy tokana eo amin'ny fiainanay, ary ianao ilay mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana rehetra. Misaotra Jesosy ny amin'ny fahatsaranao, misaotra ny amin'ny fitiavanao, mankasitraka iray amin'ny anara tsara-pidin'i Jesosy Kristy, velona sy masina ary manan-kery avy any Nazareta. Amen. Amen. Ndo tsy hiteka mafy eo any tompo mahazo toerana vetivety. Alleluia. Arabaony eo akaikinao dia teneny hoe tahiny Jesosy ianao hoe. Teneny izy hoe nahazo aina ianao zany hoe alleluia. Amen. Sokafantsika ny filazantsara. Filazantsara ny andininy filazantsara ny John. Alleluia. John 21:16. John 21:16. Zao ny teny Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy indray izy tamin'ny fanondroany: Simona zanak'i John, moty ava ianao. Dia hoy izy taminy: eny tompoko, ianao malala fa tia anao aho. Dia hoy izy taminy: andraso ary ny ondroko. Amen. Fanontaniana mipetraka amintsika isan'andro san'andro zany fanontanian'i Jesosy tamin'ny Petera zany hoe moty ava ianao. Moty ava ianao. Tamin'ity semaine ity tena verina nametraka an'izay fanontaniana izay foana hoe za ve tena mbola tia an Jesosy? Za ve tiako fotsiny manao ny asa an Jesosy? Petrako amintsika tsirairay avy koa izay fanontaniana izay. Ianao ve tena mbola manana an'izay hoe izay fitiavana amora exclusif zay hoe tena hoe ao anatinao tena tsapanao hoe tsy misy afa-tsy Jesosy irery. Tsaroa fa Andriamanitra tsy tonga hitady mpanompo, fa Andriamanitra tonga hitady olona tia azy. Amen. Ary nandefa mifanany Andriamanitra, tsy hoe afahantsika miazakazaka be manao fanompona aloha, fa nandefa mifanana Andriamanitra mba afahantsika mitia azy. Alleluia. Ary ny fitiavana n'Andriamanitra dia aseho amin'ny fiainantsika isan'andro san'andro. Aseho amin'ny etaeta n'Andriamanitra. Aseho amin'ny fiainanao isan'andro san'andro mihitsy amin'ny lafiny rehetra. Mbola tia azy ve ianao? Misy teny zay ao amin'ny Apokalipsy. Apokalipsy 2:1-4 rehefa niresaka Jesosy tamin'ny fiangonana tao Efesosy. Dia nametraka an'izay fanontaniana izay izy hoe ao amin'ny Apokalipsy 2:1-4 hoe kanefa mananteny aminao aho izy satria efa niala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao. Io fiangonana io tsy nijangajanga. Io fiangonana io tsy nanota. Io fiangonana io tsy nanao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, fa ny zavatra nataon'io fiangonana io zay tena ratsy teo imason'Andriamanitra nefa dia hoe satria efa niala tamin'ny fitiavana voalohany zany fiangonana zany. Masari-piaro an'Andriamanitra ny fitiavantsika azy. Rehefa tia azy ianao dia mangetaheta azy foana.
Amen. Amin'ny teny français, Apocalypse 2:4 teo hoe, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Amen. Mais ce que j'ai contre toi, amin'ny teny malagasy ilay izy hoe mananteny aminao fa amin'ny teny français ilay izy hoe ce que j'ai contre toi, zany hoe imaginez hoe Jesosy ilay Andriamanitra tompon'izao rehetra zao, ilay mpanjaka no miteny hoe misy zavatra, il a quelque chose contre toi. Dia ilay izy tsy hoe zavatra ngeza be, ilay izy tsy hoe zavatra ngeza be fa zavatra kely ilay izy satria efa niala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao. Ny antson'ny filazantsara dia miantso antsika ity an Jesosy, miantso antsika hiombona amin'ny Jesosy. Amen. Ao amin'ny filazantsara ny Luka 2:4 misy tantara ohatran'izao. Rehefa niaraka tamin'ny nakany an-tempoly Maria sy Josefa dia Jesosy dia mahagaga fa nandeha indray andro iray manontolo zareo dia adininy Jesosy. Eritrereto hoe zanakao zao dia mandeha ianao dia adininao adininy any amin'ny tempoly, efa nandeha lalana indray andro izy ny tenin'Andriamanitra. Be dia be koa ny olona ohatran'izany. Mety efa mandeha izy, mandeha amin'ny fiainana izy, mandeha any am-piasana izy, manao asa fanompoly izy, fa adininy Jesosy. Tsy ho tahaka an'izany tsika rehetra. Hoy izy ny bokin'ny Exodosy, hoy izy Mosesy hoe, hoy izy ny bokin'ny Exodosy 3:13-15, fa ho Mosesy taminy, raha tsy handeha ny tavanao dia aza mitondra anay hiakatra aty. Tokony hanana izany fahatsapana izany tsika isan'andro. Jesosy za tsy handeha raha tsy miaraka amiko ianao. Satria za tsy afaka ny atoko tena, za tsy afaka ny atokony hafa, fa za tsy maintsy matoky ianao. Za tsy handeha raha tsy miaraka amiko ianao. Za tsy handeha raha tsy ianao no mitantana. Za tsy handeha raha tsy ianao no momba isan'andro. Iaina an'izany isan'andro tsika. Ary rehefa manana izany fahatsapana izany dia tsapanao hoe misy hetaheta foana ao anatinao. Manjetaheta an Jesosy ianao. Tsy manjetaheta valim-bavaka ianao, fa manjetaheta an Jesosy ianao. Halleluja. Manjetaheta foana ianao na efa tonga aza ny valim-bavaka. Manjetaheta foana ianao na mbola tsy tonga aza ny valim-bavaka. Manjetaheta foana ianao na efa tonga aza Isaka. Manjetaheta foana ianao na mbola tsy tonga aza Isaka. Manjetaheta an'Andriamanitra. Halleluja. Manana izany fahatsapana izany isan'andro. Mangatany fanahy masina Jesosy, aoka za tena anjetahetanao isan'andro. Anjetaheta ny fahamarinanao. Ary tahaka Mosesy, za tsy handeha raha tsy miaraka amiko ianao. Ianao niteny fa momba mandraka hariva ianao, efa niteny an'izany ianao, fa mila mahazo antoka ny ato anatoko. Mialohan'ny alako eto amin'ity toerana ity, tsy maintsy manana antoka fa miaraka amiko ianao. Amen. Ary rehefa manjetaheta an'Andriamanitra ianao izy ato dia tsy valim-bavaka no hanatonanao an'Andriamanitra, fa manatona an'Andriamanitra ianao satria mendrika an'izany izy. Halleluja. Tsy hoe fitiavana te ho any an-danitra fotsiny, sy tahotra ny elo ny mahatonga anao manatona an'Andriamanitra, fa manatona anazy fotsiny ianao satria tianao izy. Halleluja. Ary manapa-kevitry ny ovy ianao androany. Manapa-kevitry ny ovy ianao tsy hoe satria te hisitraka amin'ny vokatry ny fanotronana ianao, fa manapa-kevitry ny ovy ianao androany satria mety aminao le miova. Halleluja. Mety amin'ile natiora vaovao nataon'Andriamanitra ao anatinao le miova, dia tsy maintsy miova ianao androany. Hoy izy ny bokin'ny Timoty, ary be dia be nitratran'izany amin'izao andro faran'izao. Hoy izy ny bokin'ny Timoty epistily. Solony soratany Timoty hoe vetivety Timoty voalohany 4:9-5. Maro izy izy, tonga dia résumeko ilay izy. Maro izy amin'izany andro izany. Misy karazan'olona manana ny manao ny toe-panaraka an'Andriamanitra ho fahazahoan-javatra. Hitanao, haneho toetra satria tiako Andriamanitra anao an'ity eo amin'ny fiainako. Fa maneho an'ilay toetra fotsiny dia Andriamanitra manao ny ambiny rehetra. Amen. Satria mampahazo aina an'Andriamanitra rehefa maneho an'ilay toetra mety. Fa tsy manao an'izany dans le but mba handray zavatra avy amin'Andriamanitra, fa manao an'izany satria tiako izy, satria matoato eo amin'ny hazo fijaliana izy, satria solony toerako izy, ary afaka mijoro androany noho izay rehetra efa nataony manoteo amin'ny fiainako. Halleluja. Sokafiny ao anatin'ny fonao andro amin'ny maraina. Tsaroa fa efa mby akaiky ny farany, efa ho avy Jesosy. Tsy fotoana tsony izao anaovana daladala, tsy fotoana tsony izao atorotoriana,
tsy fotoana tsoa zao hoe mahazo aina ianao matory nefa fantatrao hoe misy zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Ary io tsy misy surprise zany. Fa rehefa tonga any an-danitra ianao dia fantatrao hoe ny antony nahatonga anao voavontsy sy ny antony nahatonga anao tsy voavontsy. Fa tsy misy surprise zany any an-danitra. Fa androany ianao mila manapa-kevitra, androany ianao mila miova, amen. Androany teny tonga aminao. Ary zany teny zany tsy ery amoron-dalana ny torinany zany. Fa ty an-tranon'Andriamanitra ny torinany zany. Satria ozy izy ny teny Petera hoe ny fitsarana ozy izy dia manomboka ao an-tranon'Andriamanitra. Mila manapa-kevitra tsika androany. Mandraisa fanapahan-kevitra androany. Andriamanitra te hitondra anao lavitra. Andriamanitra te hiazakazaka hiaraka aminao. Fa misy fotoantsika variana. Misy fotoantsika matory. Teneny Jesosy hoe manova fifohazam-panahy manokana eo amin'ny fiainako Jesosy hoe. Manova fifohazam-panahy manokana eo amin'ny fiainako Jesosy. Rehefa tia azy tsika dia mahafinaritra tsika manao ny sitrapony. Amen. Fitiavana an' Jesosy miazona tsika hijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra, amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra amin'izao andro faran'izao. Fitiavana nahatonga an' Jesosy ny teny rehefa teo Getsemane hoe tsy ny sitrapoko anie no atao fa ny sitrapony iray. Fitiavana nahatonga an Josefa fitiavana an'Andriamanitra. Nahatonga an Josefa nandatsy anaiky aratory amin'ny vadiny Potifara. Zay mahatonga na miteny hoe mila manan'antitra ianao fa feno an'Andriamanitra. Ary rehefa feno Andriamanitra ianao dia feno ny fitiavana azy. Satria plus me mandroso ny fotoana, plus metery le lalana makany an-danitra, plus ianao me mandroso, plus Andriamanitra me exigeant aminao. Tsy tahaka ny olona vao nanompo omaly sy ny ohatran'izany no ifandraisana aminao, fa plus izy me exigeant aminao satria amin'izay masina izy mbola iseho kokoa hoe masina. Alléluia. Ndao tena ngetahetan'i Jesosy. Ndao tena hikatsaka azy. Fitiavana an Jesosy. Zany no mahatonga anao anaiky. Alléluia. Zany no mahatonga anao anaiky na dia atsipy ao anatin'ny laforo mirehatra afo azy. Na dia tsy hamonjy anay azy izy sadraka sy mesaka sy abediny koa. Dia tsy maninona fa atsipazo ao zay. Fitiavana zany. Ary fijoroana ohatran'izany takiana amin'izao andro faran'izao. Sans compromis. Tsy misy marimaritra iraisa. Alléluia. Na ianao mafana na ianao mangatsika. Fa raha matimaty ianao dia alohan'ny vavaka ozy izy Andriamanitra. Azafady be dia be ny kristianina manao fanoloran-tena ohatran'ny hoe chauve-souris. Azafady tompoko. Chauve-souris jerevanao ohatra mivorona. Nefa jerevanao ny tarehany ohatra voalavo. Tsy fantatrao tsony ny tena identitéany. Misy fotoana izy double puce. Rehefa activé le anankiray rehefa eo fanatrehan'Andriamanitra izy tsy fantatrao fa tonga dia activé dia mivavaka be izy. Misy fotoana rehefa any amin'izao tontolo izao activé koa le anankiray. Non tsy kristianina ohatran'izany. Aloha ianao mafana mihitsy ozy izy ny ten'Andriamanitra na aloha ianao tonga dia mangatsika. Satria raha tena zanak'Andriamanitra marina ianao tsy mahazo hainy zany reto a. Tsy mahazo hainy zany ianao anatin'ny tsy fahamarinana. Tsy mahazo hainy zany ianao anatin'ny tsy sitrapon'Andriamanitra. Tsy mahazo hainy zany ianao. Manana problème ianao ary tena problème mangeza be. Raha ohatra ka mahita tory sy mieritra be ianao amin'ny alina nefa ianao niairan'ny tsy fahamarinana, nefa mbola fantatra hoe misy zavatra tokony bebany eo amin'ny fiainanao. Ary ny teny rehefa tonga ny teny tsy miantso anao hoe rapitso. Alléluia. Satria tsika tsy miandry an' Jesosy rapitso. Fa androany tsika miandry anazy. Izako mifoha maraina androany a Jesosy miandry anao. Raha zany ny attitude etrehantsika amin'ny fiainantsika matahotra ianao, feno fitiavana ao anatinao. Matahotra ianao ny anao adaladala ny amin'ny fanoloran-tenanao. Ary zay ny antsoantso ny mpanompon'Andriamanitra zay tonga eto foana, toe-panaraka an'Andriamanitra. Le toe-panaraka an'Andriamanitra tsy hoe ianao mamorona ilay izy fa zavatra efa nataon'Andriamanitra ao anatinao ilay izy. Satria Andriamanitra tsy mitaky zavatra tsy mimeny anao zany. Andriamanitra raha miantso anao anidina izy dia manome helatra anao izy mba handinanao. Zay mahasamihafa ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao. Niterena ny olona iaina ny sitrapon'Andriamanitra nefa tsy nanana ny kapasite izy ahafahany mandeha araka ny lalàn'Andriamanitra. Fa rehefa tonga ny testamenta vaovao, alleluia, maty Jesosy, nitsanga ny Jesosy, nandefa ny fanahiny ao anatsika Jesosy ahafahantsika mijoro amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Rehefa feno ny fanahintsika, vonona dia hiaraka dia am'izay mahatonga anazy mitaky ao amin'ny filazany tsara, mitaky izy hoe tiavana dia mifahavanao ary satria efa ao anatinao ilay izy. Ary ny anton'izany rehetra izany
manao an'izany rehetra zany ianao dia satria tianao izy. Halleloja. Miazakazaka ny vanim-potoana, miazakazaka ny zavatra be dia be eto amin'ity zao tontolo zao ty. Voaka ny fifantohanao tsy hiala amin' Jesosy. Amen. Oka ny masonao tsy hiala amin' Jesosy. Halleloja. Tany azony fitsiro mafy Jesosy isan'andro isan'andro dia mitsoro foana amin'ny sitrapony. Daoko ianao tena vonina n'olotra n'ilay zavatra. Ilay izy tsy zavatra ngeza be fa ilay izy zavatra kely. Ary ilay izy fantatrao ilay izy hoe Jesosy misy zavatra ohatran'izao eo amin'ny fiainako. Vonina niaraka aminao androany, vonina niaraka andeha aminao androany. Ary ilay izy tonga anao tsy hijeriny hafa. Amen. Fa hijeriny tenanao aloha, hijeriny tenanao fasy any Jesosy. Dia tonga anao hiteny hoe milanao a Jesosy isan'andro isan'andro. Tsy vola ny ilaiko, tsy zavatra hafa ny ilaiko, fa ianao Jesosy no ilaiko isan'andro isan'andro. Ny fiangonana voalohany rehefa nanaraka an Jesosy, fampanantenana azony zareo dia fanenjehana, fampanantenana azony zareo dia sabatra, fampanantenana azony zareo dia ho faty martsiora ry zareo. Nefa tsy nahasaraka azy tamin'ny fitiavan Jesosy zany. Fa maninontsika no matsiaro hoe te ho tambazana izany foana vao anio ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Fa maninona no ohatran'izany nefa tsy tokony ohatran'izany tsika. Hoy izy Paoly apôstôly, natolotro fofombadiny lehilahy anankiray nareo hozy izy. Dia ny problème ny kristianina lasa manambady zavatra be dia be. Lasa te hanambady ny fitahian'Andriamanitra izy, te hanambady ny tanan'Andriamanitra fotsiny izy. Fa Jesosy, ao amin' Jesosy ny zavatra rehetra. Jesosy no ivo ny zavatra rehetra. Rehefa manana azy ianao dia manana fiadanana, manana fitsarana, matsiaro fa olona vao vela heloka. Amen. Tenenao akaikinao hoe mifoazy ianao hoe amen. Ifo ara-panatsika. Timoty voalohany toko voalohany andiny fa 7 hoe amin'ny tananao ny finoana sy ny fieritreretana tsara izay efa nariany sasany ka toy ny olona vaky sambo izy amin'ny finoana. Amen. Azomo finoana. Ary ny fomba hiazonanao ny finoana dia amin'ny fieritreretana madio. Alleluia. Ahoana ilay fieritreretana madio? Miova ny perception anao ny zavatra rehetra. Raha misy mandony ianao dia tsy teritra. Alleluia. Raha vao hitsaka ny kiraronao dia tsy teritra ianao satria manana fieritreretana madio ianao. Matsiaro ianao hoe mahazo tombony foana amin'ny zavatra rehetra mitrango eo amin'ny fiainanao. Dao tsy hitsangana amin'izao fotoana izao. Hoy izy ny filazantsara amin'ny epistily nosoratan'i Paoly any Romanina toko 12 andiny 12 hoe mifalia amin'ny fanantenana hozy izy, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana. Amen. Tsy nantsona fotsiny hiaraka hoe hifaly amin'ny faly fotsiny ao anatiny zany, ao anatin'ny fiarahana amin'Andriamanitra zany. Tena marina rehefa eo Jesosy dia misy fifaliana foana, misy fiadanana foana. Alleluia. Ninona zavatra ady mety lalovanao, ninona ngezany challenge atrehanao, rehefa eo Jesosy dia mananantoka foana, mananantoka foana. Ary tongava androany tahaka amin'ny Maria. Halleluja. Manana etaeta vonina satria nangetaheta Maria dia niseho tamin'ny Andriamanitra. Tahaka izany koa androany manany ianao etaeta an Jesosy fa hiseho aminao manokana izy. Na dia tsy tao anatin'ny programa an Jesosy azy niseho amin'ny Maria rehefa hitsangana izy, fa niseho taminy Jesosy satria fantatry Jesosy fa tia azy Maria. Ary Maria nanaraka anazy, tsy hoe rehefa nanangana ny Lazarosy tamin'ny maty any izy. Maria nanaraka anazy, tsy hoe rehefa nanao fagaka nanamoko olona tsy omby 5 arivo izy, fa nanaraka anazy Maria na dia tany epasana azy Jesosy. Mpianatra rehetra niafina daholo, fa Maria nanaraka anazy satria atozy izy no misy ny tompoko. Ary rehefa mipotra vany ny anjely dia tsy taitry Maria. Nataonareo aiza ny tompoko ozy izy, satria tsy tonga izy hijery anjely, tsy tonga izy hitady anjely, fa tonga izy hitady an Jesosy. Satria Jesosy nilaza fa amin'ny andro fahatelo dia tsy maintsy hitsangana izy. Tiako ianao hivavaka amin'izao fotoana izao. Jesosy asivo etaeta ato anatiko, asivo hanohanana anao ato anatiko. Tsy te ho tonga eto amin'ny fahazarana.
aoka tsy zavatra votsitra Jesosy fa zay zavatra rehetra homaninao anatin'izao fotoana izao dia aoka za hisitraka an'izany androany satria fantatro fa misy fananganana misy famerenana amin'ny laoniny misy fanasitranana misy fanovana tanterahanao ambadiky ny teninao androany Jesosy te hiazakazaka zay fa tsy te hiazakazaka rery zay fa te hiazakazaka hiaraka aminao zay satria fantatray fa tsy mahavita in'iny zay raha tsy ianao miaraka aminay tahaka amin'ny Mosesy koa te hiteny zay androany te hiteny zay androany tahaka amin'ny Mosesy hoe tsy hiakatra zay raha tsy ianao no miaraka aminay Jesosy tahaka izany Jesosy ny tianay iaina isan'andro isan'andro tahaka izany Jesosy ny tianay andehana isan'andro isan'andro tahaka izany Jesosy ny tianay hijoroana isan'andro isan'andro manana conscience zay fa ho avy ianao velona isan'andro fa ho avy amin'ny fotoana rehetra ianao ka hatonga anay hiomana foana tsy ho variana amin'ny fanao izao tontolo izao tsy ho variana amin'ny zavatra tsy ho variana amin'ny asanao akory ary fa hifantoka sy hibanjina anao misaotra Jesosy ny amin'ny fahatsaranao sy ny fitiavanao Jesosy aoka ty fotoana androany ty indray no fotoana sarobidy indrindra amiko aoka tsy misy ho votsitra eo amin'ny fiainako izay rehetra ambaranao meko ny fifantohana 100% androany Jesosy afahako mifankahita sy mifanatrika aminao ampitombony hetaheta ato anatiko Jesosy tahaka an'ilay simana koa fianonan-drano amin'ny anaran'i Jesosy amen Alléluia asandraton'ny tanao androany dia daontsika hiteny tompo miankoeko anatrehanao ny amiko rehetra Jesosy dia ampanekeko eo amin'ny fanatrehanao tsisy hevitra velako manohatra ny sitraponao Andriamanitra androany satria ny tena fiankofan'Andriamanitra dia fanatitra tolotra vokatry ny fo manaiky ny fitarianao Andriamanitra ny zavatra rehetra mety tapitra mety misy fiafaranana ny zavatra antenaina sy andrandraina indrindra sy anakinana ny fo fa androany Jesosy dia ametraka izahay ho lara-pamehana ny fiarahanay aminao Andriamanitra amin'ny anaranao mpanjaka masina mandrakizay Alleluia raha tapitra ny mozika vita ny fiderana indro manantonanao te hanolotra zay mendrika anao ampifaly ny fonao raha tapitra ny mozika raha tapitra ny mozika vita ny fiderana indro manantonanao te hanolotra zay mendrika anao a Jesosy te hanolotra zay mendrika anao ampifaly ny fonao Zilay kanto aminy zizany no andrasana fa mihoatra izany tompo no antenanao amindro ny fokony hojerenao asa natao ny tananao tsika tena indro miverina aminao Jesosy indro mivery miankoka aminao Jesosy Fautako batiza aminao Jesosy mi verina miankoka aminao Jesosy saina tiahitany saina tena kanto ianao tena kanto ianao matsinotsino nazao arena toy ianao
ianao ny fiainako, ianao no fiainako, tsiraiany, tsiraiany tompo, tsirakanto aminy, tsizany hoandrasana, miotizany, miotizany, miotizany tompo. Tsirayan Jesus, tsirayan, tsirayan tupo, famiotizane, miotizane tupo, famiotizane tupo, miotizane Jesus. Mihoatra an'izany zavatra rehetra zany Andriamanitra, mihoatra an'izany Jesosy ny tianao hojerena amin'ny atsiraiany. Ny foko no jerenao, ny foko no jerenao, ny foko no jerenao, omeko anao ny foko no jerenao, ny foko no jerenao. Sokafanay Jesosy ny fonay androany, sokafanay Jesosy ny momba ny rehetra androany. Ok anao Andriamanitra no hitarika anay amin'ny alalan'ny fanainao masina indray androany. Tarizay Andriamanitra, te kasio Jehovah. Alleluia. Jesosy io sokafanay Andriamanitra ny fonay androany. Sokafanay ny fonay, Asanato ny tananao androany antsika idera sy akohaka an'Andriamanitra. Miankoky izay Jesosy amboary aho.
hoanao amboary 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 hoanao amboary amboary tena zao mihitsy amboary a Jesosy hoanao amboary aminy teninao amboary aminy teninao amboary 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 ao Jesosy amboary nayo Jesosy Alleluia 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 ndao tsika hisotra an'Andriamanitra mifotsika manontolo tena hiteny amin'ilay mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo hoe makasitraka ny amin'ny fitondranao misaotra ny amin'ny fitantananao misaotra amin'ny zavatra rehetra fa ny isan'andronay sy ny fiainanay dia tsapanay fa tsinitsinina raha tsy eo ianao tonga eto izay Jesosy tsy tonga hiaino ny fahaiza-manaonao tsy tonga eto izay hitady fa tena mahefa ny zavatra rehetra ianao fantatra izany ianao hatr'izay zany ianao androany ary mbola zany ianao mandrakizay fa tonga eto izay enkohaka anaiky fotsiny fa ianao ny ilainay ianao ny rehetra eo fiainanay ary ianao ilay izy eritreritray ka ho mandrakizay indro ny fonay mienkohaka manaiky ny fiandriananao ary tehiteny zay hoe androany Jesosy aoka ny teny rehetra hatramin'ny fanombohana mandra-pahatonga an'izao fotoana mbola hitohiza ny fitenenanao zao satria ny olona mijoro ny samihafa fa ny afatra raha ihany ny tompony ilay teny tonga nofo hitady sy hamonjy ny very ambabo ny fanahy izay sasatra ho ampaherezina anangana an'izay latsaka ny andavaka ho ampitoerina eo mitoerany mpanapaka lay ty mandrakizay ary manomana ny tsary indrindra ho anay Jesosy mpanjaka ny mpanjaka tsy tompony tompo ho azy rery ny voninahitra ny famendrena ny fahatsarana ny voninahitra izay azy eritreritray koa mandrakizay mitenena tompo miaino anao izay amin'ny anaran'i Jesosy amen ndao tsika ity-tanana mafy eo an'Andriamanitra mirary ianao azo toerana amen miarabantsika rehetra indray androany maraina amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo ho an'ny isam-batan'olona ao anatin'ity fanasana mahafinaritra ity fanasana iza moa androany fanasan'i Jesosy fanasan'ny tompo ao amin'ny Jona toko fahina andiny fa 5:30 ka hatramin'ny andiny fa 1:70 ny fampaherezana androany androany dia zara ny fahamarinan'ilay teny nambaran'i Jesosy hoe izaho no mofinaina ho Jesosy izaho no mofinaina ho Jesosy taminy izaho no mofinaina izay manantona ahy tsy mba honona izay mino ahy tsy mba hangetaeta intsony efa nolazaiko taminareo fa nahita ihany nareo nefa tsy mino ary izay rehetra omeny ray koa no nantona ahy ary izay manantona ahy dia tsy mba ho laviko mihitsy fa tsy nidina avy tany an-danitra mba hanao ny sitrapoko fa ny sitrapony izay naniraka ahy ary izao no sitrapony izay naniraka ahy dia ny tsy amelako isovery izay rehetra nomeny ahy fa natsangako indray amin'ny andro farana izy fa izao ny sitrapony raiko dia ny azahoany izay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay ary izao hanangana azy amin'ny andro farany dia nymonomonina tamin'i Jesosy ny Jiosy satria izy nanao hoe izao no mofo izay nidina avy tany an-danitra deo ireo tsy le io va no zanak'i Josefa le fantatsika ny ray ny aman-dreniny ahoana ny dia anaovany ankehitriny hoe ho nidina avy tany an-danitra Jesosy namalika nanao taminy hoe aza monomoniny ianareo tsy misy olona mahay manantona raha tsy efa nataon'ny ray izay naniraka ary za hanangana azy amin'ny andro farany voasoratra ao amin'ny mpaminany hoe
Ary izy rehetra dia ampianarin'Andriamanitra izay rehetra mandreka mianatra amin'ny ray no manantona. Nefa tsy misy nahita ny ray afa tsy izay avy amin'Andriamanitra, izy no mahita ny ray. Ary lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mino no manana fiainana mandrakizay. Izaho no mofinaina. Ny razanareo nidina avy tany ninana, ny mana tany anefitra, nefa maty ihany. Fa ity no mofinaina izay nidina avy tany an-danitra, mba tsy ho faty izay mihinana azy hatreo aloha. Raha dinitsika hatrany mandiny faraky amin'ny fitopolo dia monomonina ny jiosy dia niteny hoe iza koa no mahazaka an'izany teny izany, satria ny révélation tena sarotra indrindra mivoaka amin'ny vavan'i Jesosy, kanefa anisany manan-danja indrindra dia ny révélation na ny fanambarana momba ny fandraisana. Ny filazan'i Jesosy fa mofo izy ary mofinaina. Teto Jesosy izy tena mihitsy nanambarany tenany fa mofo izy. Zao izy ny mofinaina. Raha dika amin'ny teny greka dia hoe artos, ary raha dika amin'ny teny hébreu dia hoe lekem. Midika hoe mofo na sakafo na repas. Niresaka tamin'ny jiosy Jesosy teto manao fanoharana ny amin'ny tenany ho mofo foto-tsakafo. Foto-tsakafo. Fa tsy lay tsiro-tsakafo. Tsy niresaka momba ny tsirony eto Jesosy, fa niresaka momba ny fotony, hoe foto-tsakafo izy. Zay mahatonga azy rehefa miteny nofo kosa izy no tena fihinana. Ary mahafinaritra eto mila fantatsika ity fahamarinana ity. Jesosy dia nilaza fa fihinana izy, comestible. Jesosy avy any Nazareta dia fihinana, azo hohanina izy. Tsika tsy natsony ara-mandeha aminy fotsiny, tsika tsy natsony hoe hiaina fotsiny tahaka azy, tsy hoe velonao amintsika fotsiny izy, fa izy mihitsy ny tena fihinantsika. Izy ny tena fihinana, izany hoe mampisy fiantraikany eo amin'ny fiainanao, ny amin'ny famonjena feno mombanao rehetra izy. Ny famonjena ny fanahinao, ny famonjena ny ainao, sy ny famonjena ny tenanao. Raha teto Madagasikara zany Jesosy dia miteny izy hoe izaho ny vary nidina avy tany an-danitra. Satria ilay foto-tsakafo ny tiany ho lazaina, fa tsy ilay fihinana fotsiny tianao andrenesana tsiro-tsakafo, ilay foto-tsakafo. Mahafantatrareo ve? Fa misy fotoana misesy eo daholo ny entrée, misesy eo daholo ny karazan-tsakafo rehetrarehetra, fa raha tsy mihinam-bary ny gasy tsy voky. Dia izay ilay foto-tsakafo mahafeno ny rehetra izay, ananao fahatsapana fitsaharana ao anaty fihinanana, izay ny tiany Jesosy ho lazaina tamin'ny jiosy, izaho no mofonaina. Satria nomeny fanoharana ny foto-tsakafony jiosy. Ny foto-tsakafony jiosy dia mofo, ohatrandreny atao hoe pakopako ireny. Allô? Zany hoe zareo zany tsy mahatsapa tena ho voky mihitsy ny raha tsy mihinana mofo. Dia hoy izy Jesosy, le fitsaharana anananareo fahavokisana eo am-pihinanana no tiako atao fanoharana ny amin'ny tenako sy ny fahatongavako eo amin'ny fiainanareo. Jesosy tsy bonbon. Tsy bonbon izy. Hoe tonga eo amin'ny fiainanao, anala angidim-bava. Jesosy tsy goûté. Hoe sendranony ianao dia nihinan-kanina. Fa mbola misy ny andrasanao akoatrany. Mialohan'ny fotoana hinananao azy, andrenesanao fitsarana. Manome heviny ara-panahy Jesosy ny amin'ny fihinanana, manambara ny tenany ho ilay fitsarana, manome antoka fahavokisana eo amin'ny fotoam-pihinanana azy. Dia teny Jesosy fa ny fahatsapana hoe voky dia tsy sapan'ny olona tsy mihinana ny foto-tsakafony. Mateo 7:20-20. Makanesa aty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesa tretana, fa izaho no hanome anareo fahavokisana na koa atao hoe fitsarana.
tsy mareteka ao an'Andriamanitra. Hitanareo rehefa miresaka Andriamanitra, ny fanomezana ny atao hoe endriky ny fitsaharana faratapiny, dia miresaka foana izy fanoharana momba ny fihinanana. Sambatra izay noana sy mangetaheta ny fahamarinana fa izy no vokisana. Ny marina tia teny Jesosy, fohatranao ilay mihinana ny zavatra rehetra, goûter, bonbon, fa rehefa tonga any an-trano tsy maintsy mihinam-bary vao matsiaro voky. Teo ohatr'izay mihitsy ny tiany Jesosy ho tenenina. Zavatra ambony rehetra heverinao fa mahasoa dia tsy hafeno ny fipetra-pitsaharanao, fa tokana ihany ny anomenao fitsaharana. Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao. Sika tsy hoe ndao hihinana bonbon fanoana, tsy fiteny zany. Tsika koa tsy hiteny hoe ndao hihinana goûter mba ho voky. Rendretreny hohanina rehefa tsaroa ny vava. Ny fotoana mba maniry te hihinana mamy kely, satria ohatra matsarotsaro fa mila siramamy, dia tsy mihena tsiny raha mihinana bonbon. Fa tsy possible bonbon eran'ny vilia no haninao. Dia te hiteny Jesosy azo hohaniny ireny, satria faniriana hihinana no mahatonga anao hihinana azy. Maniry ianao ny hihinana, envie ozy izy ny vazaha, fa tsy besoin. Ny tena ilainao mihinam-bary ianao vao voky. Ny rehetra tena ilainao anananao fahatsapana, ameno ny zavatra tena ilainao amin'ny fiainanao iray manontolo, dia tsy misy ankoatran'ny anankiray, ny fanananao fahatsapana feo amin'ny fiainanao Jesosy, miaraka aminao Jesosy, ao aminao Jesosy, ary mombanao Jesosy. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Zany hoe tehiteny izy eto fa tsy bonbon izy na goûter, ahatonga anao tsy hatsapa fahavokisana, fa tonga izy anomenao ny fahavokisana mameno ny rehetra amin'ny rehetra. Io le tao hoe fiadanana ara-panahy. Ny tena fihinana tsy ilay hoe manome anao vitamine, fa raha miresaka koa Jesosy mikasika momba ny hoe tena fihinana, dia miresaka izy mikasika momba ny fanovana anao hitafy ny tsy fahalovana. Midika fa ny hanina rehetra indray eto dia azo hohanina, fa tsy tena fihinana. Fa ny tena fihinana Jesosy. Raha hihinana ny nofo sy misotro ny rako ianareo, dia manana fiainana mandrakizay ao anatinareo. Dia zao izy Jesosy anangana anareo amin'ny andro farany. Midika fa ao anatin'ny fihinanana feno fahatsapana, ny fahamarinana momba n'le zavatra hohanina, dia anokatra ny sainao anam-panantenana mihoatra lavitra noho izay zavatra andrasanao no azonao raisina avy aminy. Eritrereto fa manomana antsika Jesosy hitafy an'le nofo tsy mety lota aorian'ny fitsanganany, mba hisy hananganany antsika amin'ny andro farany. Tsy vita ny vitamine hoentin'ny fromage zany, na vary, na tsy fantatra hoe inona, henan'akoho, na tsy fantatra hoe spiruline. Inona ny karazana vitamine farak'izay tena fantatra hoe vitamine favori, fa tsy amin'ny andro farany ny fiantraikan'le tena fihinana vao hita. Satria rehefa hohanina le tena fihinana dia mahavita manova ny momba anao iray manontolo io vahendrika tahaka azy. Tsy mahareteka ao n'Andriamanitra. Raha fantatry ny olona rehetra ny fiantraikan'ny fandraisana, ny fiombonana amin'ny Jesosy sy ny communion aminy, amin'ny fihinanana nofony sy fisotroana ny rany, irodorodo zao tontolo zao anao fandraisana isan'andro, satria fantany fa ny fiafarana farany indrindra miandry ny fiangonana dia ny fanovana azy hitafy ny tsy fahalovana, ary rehefa iseho izy dia ho tahaka azy sika. Tsy mahareteka ao.
rehefa tonga Jesosy namelatra ny latabatra, Salamy 7:20, mamelatra latabatra eo anoloko, eo alohan'ny fahavaloko ianao, ary eo no amenonao ny kapokako. Rehefa manasa anao Jesosy dia tsy mampiasa olona izy, fa izy tena no mamelatra latabatra eo anoloko, eo mason'ny fahavaloko ianao. Izy mamelatra an'ilay izy. Ataony voniny eo le kapoaka dia fenony le kapoaka. Manina hoe le kapoaka? Inona ny zavatra tian'Andriamanitra ho tenenina? Fenony le kapoaka, ataony vonina le mofo. Manaja an'izay nasaina izy. Sady mampita fiainana izy amin'ny alalan'ny fihinanana sy fisotroana miaraka aminy. Mampiditra programa izy amin'izay tanjona lavitra be, ahatonga anao hihinana ny tena fihinana sy sotro ny tena tokony ho sotroana. Satria ny fisotroana miaraka amin'ny Jesosy tsy fisotroana normal, tsy andao hisotro fa mangetaheta, fa ny fitsarana ara-panahy hombadiky ny fisotroana dia ny fisitranao famelan-keloka. Zany hoe misy fiantraikany amin'ny fiainam-panahinao koa ny fisotroana. Dia rehefa mamelatra latabatra izy, maneho fanajana anao izy, ohatrany hoe hajainy ianao ao anaty fanasana. Dia hozy izy le vehivavy, tsiketritre, eno amin'izay. Ano tian'Andriamanitra hovaina ny attitude anao eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Hozy le vehivavy Kananita tamin'i Jesosy. Marary ny zanako vavy, fa mba tongavy ianao anasitrana azy. Dia nitodika Jesosy. Tsy mety raha ho an'ny amboa-kely ny mofonjaza. Eny ny amboa-kely mba misitraka izay latsaka eo amin'ny latabatry ny tompony. Ny toerana misy ianao mazanak'Andriamanitra anao dia hisitraka amin'ny fahafenona an'ilay mofo eo ambony latabatra, fa tsy tsipiny eo ambany latabatra izay sombony latsaka avy aminy. No arian'Andriamanitra fa le sombony latsaka le ilainao androany fanasitranana. Sombony latsaka izany. Fa te hampakatra ny revelation anao Andriamanitra. Ny fisehoany efa ambony lavitra noho ny fanasitranana amin'ny fanovananao tanteraka hitovy endrika aminy. Hitanareo mentalité ny zanaka sy ny amboa-kely mitady fahasoavana tsy mitovy. Ny amboa-kely voafety eo amin'izay ilany an'Andriamanitra, fa ny zanaka mahatakatra lanjany fitovizany endrika amin'Andriamanitra eo am-piombonana. Izay no mahatsara lavitra ny toe-panaraka an'Andriamanitra noho ny fanasitranana, noho ny fahagagana, noho ny famantarana. Enoy a hozy izy le vehivavy, ny amboa-kely mba mitsindroka izay sombony latsaka avy amin'ny latabatry ny tompony. Toy Jesosy manam-patakarany ity vehivavy ity, satria le tena mofo Izaho no mofonaina. Mofo eo ambony latabatra Jesosy Kristy, fa sombony latsaka avy eo amin'ny latabatra le fahagagana ilainao. Dia toy antsika isaina rehefa napakatra anao ho zanaka izy dia aza mampidina amin'ny fomba fisainanao ho toy ny amboa-kely intsony. Satria ny eo amin'ny latabatra hisitraka ny fahafenontsika fa tsy hisitraka ny sombitsombony. Satria milaza aminareo betsaka aminareo no misitraka ny sombitsombony rehefa tonga teo ambony latabatra. Satria le sombony ane tao anatin'ilay fahafenony latsaka. Ndika le mofo ihany no latsaka tao ambany latabatra, fa tsy rehefa nilatsaka tao dia lasa voatabia ohatra. Fa saingy le sombony latsaka no hoan'ny amboa-kely ny tsy tian'Andriamanitra hoe hisitraka ianao dia lasa. Satria ny amboa-kely raha vao avy eo ambany tsy mijanona eo zany ny alika, alaila izy dia lasa izy. Dia avy eo indray izy nona avy any dia verina indray. Ino le atao hoe fanoloran-tena tsy misokatra ao anaty fahatakarana sy révélation, ny fahafenon'ny mofo ahatonga anao tsy ho tafatoetra. Satria Andriamanitra rehefa feno fepetra'le mofonaina dia nataony eo ambony latabatra le izy, fa tsy nalatsany eo ambany latabatra ho tsiponina.
betsaka amin'izao ny zanak'Andriamanitra manao mitondra tena ohatry ny amboa kely eo ambany latabatra nefa manana seza hitoetra eo amin'ny latabatra mba hahafahany misitraka le fahafenon'ny zavatra izay nataon'Andriamanitra taminy. Ka ianao tsombony latsaka no ilainao fa ny fahafenony noho izany androany amin'ny anaran'i Jesosy satria amaly ny antson'Andriamanitra eo amin'ny latabatra ianao dia izay rehetra hita ao amin'ilay mofo ihany le sombotsombony nalain'le paka teny ambany tsy maka avy eny ambany ianao tahaka ny amboa kely fa mitoetra eo amin'ny latabatra misitraka ny rehetra. Androany ho anao ny famonjena, ho anao ny fanastanana, ho anao ny fanafahana, ho anao tsy mahareteka ho an'Andriamanitra. Avereny hoy Jesosy, izaho no mofinaina. Ny anjarany zanaka ry havana tsy sombony fa fahafenona eo ambony latabatra. Jesosy tsy tonga hanome fifalianantsika amin'ny tsiro tiany lelantsika fa tonga izy hampita fiainana ao anatintsika amin'ny endriky ny fihinanana. Matetika ny tsiro omeny lela mamitaka anao satria ny fahatsaran'Andriamanitra rehetra tsy nampitoeriny teo amin'ilay fahatsapana ranofo tiana ho ananana eo am-panompona azy. Tsisy olona mila bonbon isan'andro zany. Inona ny ilainao? Vary no ilainao. Satria izay mifoto sakafo tsy azonao elana. Amin'ny fahafenona nananao ilay fahatsapana hoe voky ianao. Dia fantatrareo ny problème. Ny olona mitady zava-tsoa andraso hiankinana ara-pitsaharana dia tsy mety mahita an'ilay fahafenona ao anaty fiadanana ny olona raha mbola tia tany tiany resantsika. Misy dikany ny olona matoa manao an'ilay hira hoe ianao izay mitady ny tanantso amin'izao fiainana izao ka makatsy ary nanariko ny lalao kanefa tsy mahity izay favizana foana ny nofo ity misy hafa toroko anao andramo dia ho hitanao Jesosy no nanatolotro anao Jesosy no anampiananao raiso Jesosy ho tompo mpamonjy anapaka ny fiainanao dia ho hitanao lay fiadanana aharitro mandrakizay. Isokatsika amin'ny faharoa ny asarobidy ny mofinaina raha oharina amin'ny zavatra katsahan'ny olona rehetra. Tiandren'izay ve ianao? Tena fanirianao ve? Vonina ve ianao nifandray amin'ity teny fanroza raiky ity fa teny ho tsapanao manomboka androany fa nandeha ho aiza ianao nandeha ho aiza dia teny ianao Jesosy tena faniriako dia niaraka aminao. Tsy nofinofy eo am-bavanao tsony zany fa ho reny fanahinao ao anatin'ity famarinoza raiky ity fa rehefa tena tonga vesatra ao am-ponao ny aina sisitraka ny fahafenony dia ho amorain'Andriamanitra aminao ny zavatra rehetra. Tsatsy mahareteka. Halleluja. Taiza ny tantara no niseho nanomboka amin'ny Genesis 3:7-9. Raha isika ny baibolitsika ao amin'ny Genesis 3:7-9. Amen. Toy izao ny tenin'ny Tompo amintsika. Ny fahatsembon'ny tavanao no azahoanao hanina, mandra-piverina ho any amin'ny tany
fa ny tanina nalananao fa vovoka ianao ary iverina ao amin'ny vovoka indray ianao. Tantaranao momba ny fihinanana eto ny baiboly nanozy ohatry hoe ozina fotry ny hoe ny teny tamin'ny olona Andriamanitra vokatry ny ota. Rehefa nanota Adama dia voaheloka hinana ny anina ao anaty fahatsembohana sy fisasarana izy. Taoriny io tsy afaka ny velona mandrakizay Adama satria ilay sakafo avy amin'Andriamanitra no mitahiry fahavelomana ho azy, fa tsy ilay sakafo avy amin'ny fisasarany. Ndaso a? Nakamban'Andriamanitra ny fihinanana sy ny fisasarany ao anaty atsembohana vao mihinana. Ny sakafo amelona ny Adama dia ilay sakafo avy amin'Andriamanitra teo aloha any fiainany mbola tsy niodina, fa tsy ilay sakafo mpisasarana avy aminy. Taoriny ny ozina izay latsaka fa ny asa tsembohan'ny tavany no hinanany. Fa maninon'Andriamanitra tsy niteny hoe ny atsembohan'ny tongotra ao ny hinananao, fa atsembohan'ny tavanao. Satria ny tava dia midika présence. Zany hoe any amin'izay isasaranao sy hitondranao ny présencenao, any koa ny toerany fonao. Fantatrareo ny mahatonga ny olona kahihatra satria mahatsiaro izy fa fisasarana no hatonga azy anana ny zavatra rehetra. Miatsara velantsika raha milaza hoe tena renao mihitsy ny hoe avy amin'Andriamanitra 100% avy amin'Andriamanitra, kanefa rehefa tonga ny fotoana ilananao amin'izay zavatra ny sasaranao dia kahihatra ihany ianao. Ny antony vokatr'ilay ozina hoe ny sasatra ianao vao nahazo dia ireto ilay zava-miafina ao ambadik'ilay zavatra tian'Andriamanitra ho esorina sy ongotana fotsiny, dia tonga anao afaka hisitraka ny fahatsarany mandrakizay mandram-piveriny. Rehefa nanaisitra fiainana mandrakizay tsy eo amin'ny olona Andriamanitra dia ny sotomy miala ilay kalitao-tsakafo no an'ny olona teo aloha. Ka ny mofo no an'ny olona dia tsy ilay mofo nomen'Andriamanitra azy, fa ilay mofo avy amin'ny atsembohan'ny tavany. Dia jereo fa mandraka androany raha toka natao hibanjina an'Andriamanitra ny tavan'ny olona dia variana mitady izay ho azy izay hohaniny, tsy avelany filany hifantoka amin'Andriamanitra mihitsy, fa lasa mitady izay tokony ho azy eo amin'ny nofo ao anaty atsembohana sy fotototoana. Eny ola izy jereo fa vao nanomboka ny odiny Adama sy Eva dia ny tavan'Andriamanitra ny tsy tiany hita voalohany. Ny antony mampitodika ny tavan'ny olona ny melamosina ny fanatrehan'Andriamanitra hitady zavatra hafa araka ny filany ny fahotana. Ndika ny zavatra ho aninao dia maritra ny lalaka alehanao hoe ho aiza ianao. Tenenao koa inona no hoaninao, teo lazaiko aminao hoe ho aiza ianao. Nanomboka ny inana ny mofo ny fisasarany Adama. Toy izay Andriamanitra hoe aoriana io fihinanana ao anaty fisasarana io dia miverina ho vovoka ianao, fahafatesana ny hoe farana. Satria tafiditra ao anaty fahatsapana hoe misasatra ianao ny fireketam-po amin'izay zavatra rehetra tadiavinao fa tsy any amin'Andriamanitra intsony. Izay tadiavinao ny ireketan'ny fonao satria izay no maritra ny filanao. Dia izay mahatonga ny fon'ny olona lasa miraikitra amin'ny mamona satria mihoatra loatra ny fotoana hitadiava amin'ny mamona, fa manomboka miamiana ny fotoana hitadiavany an'Andriamanitra. Fa maninona rehefa mamona tsy maintsy fa rehefa Andriamanitra azo pas deferina. Pastera, mesary ty raha ty. Rehefa manomboka mitsempoka ianao sy mitady ao anaty fisasarana dia enoa ty fahamarinany ity miara-miasa ao anatin'izay koa ny fanovanan'ilay toe-po ao anaty analavitra an'Andriamanitra, satria any amin'izay toeran'ny aren'ny olona ny toeran'ny fony. Mamboly toetra hafa io le hoe ny fisasarany atsembohan'ny tavanao ny hinananao, mamboly toetra hafa.
raha tsy nisasatra ny olona tsy nisy fifaninanana, tsy nisy fialonana, tsy nisy fankahalana, tsy nisy fitsiritana. Satria rehefa misasatra ianao vao mahazo dia mahatsiaro ianao fa tena sarobidy aminao zay zavatra ny sasaranao. Dia rehefa tonga Jesosy dia jenareo tsara, te hamerina miloniny Jesosy ilay fifantohanao any amin'Andriamanitra sy ny fahafenony rehefa tonga zanak'Andriamanitra ianao. Fa tsy tian'izay fotom-pisainan'izay mbola ao anatinao nefa efa zanak'Andriamanitra ianao. Teo izy aza manahy. Fa manina ny fanahiana ny tafiditra ao anatin'ny olona, vokatry ny fisasaran'ny olona no mahatonga amin'ny fanahiana velona ao anatin'ny olona. Miala amin'Andriamanitra ny fon'ny olona fa voafatotry ny filana. Ary inoko fa izany no anton'ilay teny hoe ny fitahiany Jehova no mampanan-karena ary tsy azo ny fisasarana ampiny izany. Dika fa tsy miara-miasa ny fitahian'Andriamanitra sy ny fisasaran'ny olona. Eny izany tsy tokony ahatsapa fahatsapana ao anaty fotoana esanao hoe misasatra ianao. Ilay izy ny fahatsapana. Dia teo Andriamanitra no nisaina anova fihinana, anova fiainana. Halleloja. Ovay ny fihinana dia ovay koa ny fiainana. Tsy izay mofo mpisasarana intsony fa ilay mofo avy aminy. Ny mofo ahafahantsika hohanina isitraka ny avy amin'Andriamanitra dia ilay mofo avy amin'Andriamanitra fa tsy ilay nisasarantsika eto ambonin'ny tany. Zanak'Israely meko ohatra dia nihinana mofo vokatry ny fanandevozana. Nisasatra be ry zareo tany Egypta, andevo mihitsiny. Fa rehefa tany Egypta ry zareo andevo dia niaina tao anatin' zareo tao tena tsembohan'ny tavany no hinanany. Toy izay Andriamanitra avoakako any amin'ny dezera ry zareo. Dia rehefa navoaka n'Andriamanitra any amin'ny dezera izy, nona ry zareo na dia te hiasa azy, tsy afaka miasa intsony nefa vao avy miasa be teo. Tsisy azo atao satria dezerako. Tsy afaka mamokatra, tsy afaka mamboly. Dia tapa-kevitra Andriamanitra hanome anjara famatsiana avy any ambony ho andry zareo. Teto no nanomboka voalohany indray tao aorian'ny tao amin'ny bokin'ny Genesis toko voalohany sy ny toko faharoa. Ilay hoe olona mihinana mofo tsy avy amin'ny fisasarana fa nomen'Andriamanitra azy avy any an-danitra. Ary ny Salamo fahavalo amby fitopolo ny andiny fadimy amby roapolo amin'ny teny anglais Baiboly dia milaza mazava tsara ny dika teny fototra hoe variny mahery hozy izy amin'ny teny gasy no nomen'Andriamanitra azy, fa ny dikan'io amin'ny teny anglais dia hoe sakafon'ny anjely. Dia ndao ny tsika isaina eny. Samba ny zanak'Israely nihinana mofo tsy nisasarana fa mofo narotsak'Andriamanitra mivantana avy any an-danitra, sakafon'ny anjely nakan'Andriamanitra, sakafon'ny voary tsy mety maty fa fanahany an-danitra nampidinon'Andriamanitra ho an'ny olona mety maty eto ambonin'ny tany. Marina fa mihinana izany ny zanak'Israely tany anefitra. Kanefa Jesosy ny teny amin'ny andiny faha 9 amin'ny jaona toko fahina vakitsika teo hoe ny razanareo tany anefitra nihinana ny mana avy any an-danitra kanefa maty any. Misy fiantraikany tamin'ny zavatra nitranga tety ivelany ny fisiny io sakafo nohaniny io anefa ary tsy azontsika eritreretina sainina hoe inona ny vokany teo amin'ny fiainany zanak'Israely satria sakafo avy any ambony le izy fa tsy sakafo mpisasarana teto ambonin'ny tany ny tadiaviny. Deutéronomie toko fahavalo. Ahoana amin'ny fiantraikany lay sakafo avy any ambony. Toko fahatelo ny andiny fahefatra amin'ny Deutéronomie toko fahavalo. Dia nampanetry tenanao izy ka namelana honoana. Navelana honoana hony. Hoay eo. Hay Andriamanitra rehefa androtsaka zavatra vaovao dia avelana honono. Dia nomeny anao hoaninao izay tsy fantatrao na ny razanao. Ampahafantarany ianao fa tsy ny mofo ihany ny veloman'ny olona fa izay rehetra laoka ny vavan'Andriamanitra ny veloman'ny olona. Fiantraikan'ilay izy satria nihinana an'ilay tsy mbola nohaniny ary tsy vokatry ny fisasarana. Inona ny fiantraikany andiny fahefatra tsy mila nentina mambavaka. Ny fitafianao teny aminao tsy rovotra ary ny tongotrao tsy mivoto 7 taona. Mba fantatrareo fa ny olona manan-tsafidy nihinana an'ilay mana mety maty satria tao anaty fimonomononana fa tsy tao amin'ny volonté-n'Andriamanitra. Tsara ianao. Fa ny fitafiana objet. Tsy mino an'Andriamanitra ny fitafiana mino. Fa ny fitafiana dia fitafiana.
tany amin'ilay fitafinana nandray ny vokatry ilay fihinanana mihoatra noho ilay olona ninana. Inona vokatra teo amin'ilay fitafiana? Tsy rovitra nitry ny efapolo taona zany hoe raha zazakely voateraka zany dia nitombo niaraka tamin'ny kosiny teny, ny lehibe niaraka tamin'ny kirarony. Satria nahoana? Nihinana hanina avy any an-danitra. Nihinana hanina avy any an-danitra. Tiaka sokatra ny sainao androany. Tsy za no miteny an'izany eto androany maraina. Jesosy avy any Nazareta no nilaza fa ny hanina eo amin'ny latabatra androany sy hoaninao tsy hanina avy eto an-tany fa hanina nidina avy tany an-danitra. Ary izy ny mofon-aina. Halleluja! Halleluja! En'olona izy zavatra mitrangana tsotra kely. Raisonnement faran'izay tsotra kely ny angatahako anao isokafana. Raha ianao amerina ny safidinao amin'ny Jesosy, raha lamba tsy miaina azy, tonga mananaina afaky ny tonga saina hitombo. Vokatry ny hanina, vokatry ny hanina fihinana. Inona eo amin'ny fiainanao no tsy efa ao anatin'ny kajy ny fandraisana androany? Ao anatin'ny kajy ny fandraisana androany, tsy ny lambanao no hiaina, fa eseny lamba voky tamin'ny mana. Ary tsy mana no mitondra fiainana, fa le mofonidina avy tany an-danitra velona atao hoe Jesosy Kristy avy any Nazareta. Androany eo amin'ny latabatra, tsy hoe mofo tsotra fa tiany nofoko, ary tsy hoe ranom-boaloboka tsotra fa tiany rako. Ianao hihinana zay vonona eo amin'ny latabatra avy any an-danitra, manana fanantenana. Fa raha 100% ianao hovay nitovy endrika aminy amin'ny fotoana iverenana, mialoha amin'ny fotoana nivananao tanteraka, zay singa tsy mety rehetra ao anatinao afaky ny hovain'Andriamanitra androany maraina. Ninona marary ao anatinao, ninona fivotosana ao anatinao, ninona mampahory anao, satria ny fiainam-pananao hijoro amin'ny fanompona azy, omeny maimaimpona zany. Zay mahatonga azy laza ampitodio ny fikatsahana aza mikasaka n'izao tontolo izao, ampitodio ny fikatsahana ka zao aloha fanjakako sy ny fahamarinako. Fa ny zavatra zao tontolo izao anaraka ho azy. Halleluja! Enoy, raha lamba nanaraka ho azy, tsy nila mividy coq sportif izy. Halleluja! Hitanao, ny problemanao zatra mametraka amin'Andriamanitra. Fa ny olanao zatra mametraka an'Andriamanitra. Ny olanao zatra mametraka an'Andriamanitra. Amaly zay ilainao. Fa tsy zatra mametraka eo amin'Andriamanitra ny rehetra mombanao. Ianao zavatra tadiavinao mitady Gucci any anefitra. Fa Andriamanitra amin'ny sainanao tsy rovitra fa miaina zay hokototrao. Ny valiny tonga anao tsy hitanjaka sur commande le akanjo. Fa avy ao amin'izay nohanina miampita eo amin'ilay akanjo, atonga tsy rovitra mandritra ny 9 taona. Tsy misolo akanjo mandritra ny 9 taona. Dia izy ianao, ny amin'ny manorisory le fofo kely, ereto fa anao aloha. Ereto fa anao. Fa ny ilan'Andriamanitra anao, ny fahatsapanao, fa eo izy. Ary rehefa eo izy, velona mandrakizay izy. Zaho no mofonaina. Ny dikan'izay, afaka hiaina ny fiainanao. Afaka ho tonga any amin'ny destination ianao. Afaka ny hita ny voninahit'Andriamanitra ianao. Esory le fahatsapana. Fa raha tsy ao anaty komandinao tsy mety ny zavatra rehetra. Rehefa nanakina teo am-pelatanana, manisy lalana ny ambany ranomasina mena izy. Halleluja! Izy afaka hanova ny ao anatinao, afaka hanova amin'ny fiainanao, afaka hanova amin'ny mombanao, fa ny fiainam-pananao, tovy mikolona tsara. Zay le fanombohana ao anaty communion. Misy fiantraikany ary misy idirany eo amin'ny fiainanao ray manontolo mahakasika ny akanjo, midika fitahiana le tadiavin'ny olona anie zany. Fa inona mahatsarana an'io? Communion.
Ny anjaranao manome antoka fotsiny anaty communion. Za any Jesosy. Jesosy ana. Eo ampelantanany fiainako dia ho aravin'Andriamanitra daholo zay problema rehetra misy eo amin'ny fiainanao. Io fiainam-piankonanao io hiasa Andriamanitra. Matony misy tafiotra, fantatr'Andriamanitra fa ao anaty tafiotra misy fitsaharana. Le tafiotra hoe tsoetra amin'ny farany dia niongana mihitsy moa zany lakana Jesosy rery sisa no filoata. Fa voafely izy. Afaka mandalo fa tsy mitoetra eo. Manana ianao fanantenana manodidina anao. Afaka niova satria raha nanovanao Andriamanitra dia afaka hanova ny hafa ihany koa izy. Andao ity tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Andao ity tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Ny apôstôly ny Moïse dia niteny amin'ny Deutéronomie 9:7 hozy izy. Dia nampanetry tenanao izy ka namelanao noana. Zany hoe namen'Andriamanitra zany ny anao averana andalo zany. Tena nanomenao mamy izy hoaninao. Zay tsy fantatrao nanondrazanao, nanondrazanao, ampahafantariny anao fa tsy mofo ihany ny iveloman'ny olona, fa zay rehetra laoka ny vavan'Andriamanitra ny iveloman'ny olona. Tandremo isika. Aza manamaivana ny hoe inona no hoaninao sy zay renesi ny sofinao. Fa ny finoana koa dia avy amin'ny teny rehetra izay loko ny vavan'Andriamanitra. Satria ny vava-pinoana dia sofina, ary ny fivoahana am-pinoana dia vava. Mianao ve nareo? Atony mihinana rehefa misy miteny, atony mamoaka rehefa misy tenenina. Marina sa tsy marina? Ka ny hamaritra ny zavatra teneninao dia misy ifandraisany amin'ny zavatra renao. Dia zay mahatonga amin'ny Paoly ny teny, ka ny finoana dia avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny dia avy amin'ny tenin'i Kristy. Ka tsy ny vavanao ihany no hinananao sakafo, fa ny sofinao ihany koa ara-panahy. Satria ny teny hoaninao no hamaritra ny kalitaon'ny finoana ao anatinao, ary ny finoana ao anatinao no hamaritra ny kalitaon'ny fiainanao ety ivelany. Zay ny tsy mampitovy ny famantarana sy fahagagana iainan'ny olona tsirairay avy eto ambonin'ny tany. Ny teny sy fahamarinana renao no hamadika ny aretina ho fanasitranana, hamadika ny olana ho vahaolana, hamadika ny fo vato ho fonofo. Ary mahita an'Andriamanitra androany anovany sakafonao eo amin'ilay tena antom-pisiany ilana satria efa manomboka manitsy antsika sy ny fomba fijerintsika Andriamanitra ampitoetra antsika eo amin'ilay tena toeran'ny olona natao ho valiana isan'andro fa tsy ampahoriany filany. Tanjoko hoe tsy anao tonga eto vao hitsahatra vao tonga any an-trano ho an'indray aloha sao dia mba hany ny valiny. Eo amin'ny fitaratra ianao iny zany sao dia mba hany ny valiny. Zay ry tompo a. Manao metimety eo amin'ny fitaratra nefa ny finoana mieritreritra hoe eto ianao vao hovaliana. Tsy eto akory ianao vao hovaliana fa ilay finoan'i Jesosy teo amin'ny fasan'i Lazarosy ny tonga ao anatinao androany. Raha misaotra anao fefa niainao ahy ianao. Ny fiainon'Andriamanitra anao tsy amin'ny fotoana ivavahanao fa mialohan'ny fotoana inganao tany an-trano, mialohan'ny nahaterahanao dia efa niainao anao izy. Noho izany manana comportement, fomba fiainana sy attitude toe-po mijoro mialohan'ny fotoana ivavahana tonga dia be fanahiana. Atoroko anao ilay fanahiana. Tsy maintsy valiana indray androany. Sura mihitsy aho, efa manahy mihitsy aho fa tsy maintsy valiana. Tsy marety akavana. Jereo zavatra nitranga fa niresaka momba ny anina teo amin'ny Genesis 1:7 vakitsika teo amin'ny 9:20 teo. Sakafo nasainy devoly ho an'ny Adama sy Eva dia nanjary voaozina hinana mofo amin'ny fisasara ny tavany ny olona. Tany an-tany efitra kosa nefa dia nihinana mofo avy any an-danitra ry zareo sambany. Fa maninona? Nanaitra kely anao hoe mampanetry tenanao ka namelanao noana izy. Zay vao nanomenao mana. Noentin'Andriamanitra tany anefitra ny zanak'Israely. Mety mandalo hevitra ianao zao. Fa ny zavatra fantatra dia hoe rehefa Andriamanitra no mitondra anao any anefitra dia tsy avelany indrery ianao. Tsy avelany isahirana izany ianao amin'ny zavatra hohaninao
fefa manomana sy mikarakaranao izy any amin'izay toerana rehetra ny rany ianao. Andriamanitra zany tena te hiseho amin'ny maha-andriamanitra azy fa tsy feno ny fepetra raha mety daholo ny zavatra rehetra hiainanao fa ao anatin'ireny fahamaimainany ireny mihitsy Andriamanitra ny teane hoe eo amin'ny fiainanao izy ameno kapoaka. Natao any anefitra tsika satria any anefitra misy mana. Ka za tena te hilaza amin'izay rehetra mandalindaly efitra eto androany fa ho anao ty fivoriany ty. Misy mana ho anao ary fantatra izay mana izay fa halala ny adresy ny tranonao. Ao amin'ny efitra eto nan'Andriamanitra anao dia tsy maintsy misy famatsiana ara-tsakafo amin'ny fomba tsy takatry ny saina ary tononoko tsisy limaina sy vilany tsy mandiny zany eto fa manomboka androany manam-piveriny sosiny amin'ny lao any lanitra tsisy mosareny zany ny zanak'Andriamanitra eto satria izy famatsiana ho anao foana amin'ny fotoana rehetra. Avy any ambony ny fahatsapanita maso dezera fa ny fahatsapan'Andriamanitra fa hafenona mana. Toy izy Andriamanitra meko ny sakafon'ny anjely ananonareo fahatsapana fa hanampy anareo aho ary tsy avy aminareo zany sakafo zany fa avy amiko. Dia tsereto hoe sakafo natao an'ny anjely zany hoe raha misy anjely manana mofo 5 zany dia zaraina 2 satria misy olona any ambony tany mila mihinana dia ny stokin'ny anjely ny nanesorana tsy mare ty akawan'Andriamanitra. Fa zao ny problème ny olona mana rehefa teto tany dia izy mora simba ilay izy ny apitson'iny. Dia avy eo indray ozy Andriamanitra rehefa akaiky weekend hitantsika zany ary tsika vakina ndona nga vakitsika kely mihitsy aloha ary amin'izay tonga dia mba samy fantatritsika hoe ina ilay zavatra tian'Andriamanitra tena manana problème kely io mana io. 5:12 amin'ny anaran'i Jesosy zao ny teny izay nandidiny Jehovah samy manangona azy ianareo arak'izay tokony ho laninareo avy dia eran'ny vata omera avy ho amin'ny isan'olona araka nisy ianareo samy mitondra ianareo rehetra ho an'izay ao andainy. Dia nanao izany ny zanak'Israely ka samy nanangona ny sasany nanangona be ary ny sasany kosa kely. Ary raha nafatrany tamin'ny vata omera zany dia tsy nanana amby ny nanangonana be ary ny nanangona kely tsy nanana ny tsy ampy samy nanangona arak'izay fihinany avy izy. Ary Mosesy tamin'ny aza misy mamela sisa ho tramaraina kanefa tsy mba nanaraka ny tenin'ny Mosesy izy fa namela sisa ho tramaraina ihany ny olona sasany dia niteraka olotra izany ka maimbo ary dia tezitra tamin'ny olona Mosesy. Ary nanangona ny manisa maraina ny olona dia samy arak'izay fihinany avy ary noho nafana ny andro dia levona ireny. Ary noho ny tamin'ny andro fahaenina dia nanangona avy sasaka noho ny isan'andro indray ny olona dia indroany vata omera ho amin'ny isan'olona avy dia avy amin'ny lohan'ny fiangonana ka nanambara tamin'i Mosesy ary Mosesy taminy zao nolazain'i Jehovah raha pitso dia tena andro fitsarana masina ho an'i Jehovah koa manendasa izay anendasanareo ary mandro izay ho andrahonareo ary izay sisa rehetra dia avelao ho anareo ho tehiriziny ho tramaraina. Dia namely zany ho tramaraina izy arak'izay nandidiny Mosesy ary tsy mba maimbo indray ilay izy na niteraka-olotra. Ary Mosesy anyreny anio fa sabata ho an'i Jehovah anio ka anio no tsy ahitanareo azy any an-tsaha. Dia 7:30 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Mosesy zao ny teny izay nandidiny Jehovah analao eran'ny vata omera izy ho tehirizina hatramin'ny taranaka reo faramandipy mba ho hitany mofo izay nampinaniko anareo tany anefitra raha mitondra anareo mivoaka avy tany amin'ny tany Egipta. Zany antsika eritreritra ty mana avy any an-danitra ity zany raha vao tsy ambany direktiva n'Andriamanitra tena fampianarana akato le izy tsy azo atao rapitso vao rapitso lasa olotra azy tehirizina andro andro indray tsy lasa olotra indray rapitso fa rehefa ampidirinao anaty asy na fiara fanekena satria ao misy Torah lalàna misy ny teny arona zany hoe misy mifanatreandriamanitra misy trônina koa eo ambony sarina seza fiandrianana dia profim-panehoana fotsiny endrikita maso ny ifandraisan'ny lanitra eto tany tamin'izany hoe ao mifanatrean'Andriamanitra. Dia zao rehefa natao tao le mana dia mandraka androany zany mbola misy mana any. Fa maninona inona ny zavatra tiany Jesosy tenenina ny vokatra avy amin'Andriamanitra rehetra dia tsy voatahiry ivelany fanatrean'Andriamanitra.
Alleloia. Voalohany aloha tian'Andriamanitra tsika hitsahatra miaraka aminy. Rehefa izy no miteny hoe mitsahatra ianao dia mila mitsahatra ianao fa miantoka anao izy. Ny fanomezana avy any ambony zany dia mitaizanao. Hitanareo zany tena oetra zay fa namasina. Enoy hitanareo le ozona miteny hoe misasara fa ny atsembohan'ny tavanao ny nananao. Dia lasa mifandraika amin'izay zavatra tadiavinao ny toe-ponao. Satria nararotiny devoly le nao misasatra vao mihinana. Fa tsy miankina tsony amin'ny fanomezan'Andriamanitra. Ao dia zavatra tsy fantatsika fa rehefa Andriamanitra tiatsika hietsika hanome antsika dia mila mifankahity tsika amin'ile prinsipa n'Andriamanitra ahafahantsika misitraka ny fanomezany atao hoe fitsarana. Nietsika ary tokoa Andriamanitra, nomen'Andriamanitra le mana. Dia inona ny zavatra takian'Andriamanitra ao anatin'le mana? Ny fitsaran'ny olona izay omena. Aza manana manangona be. Fa ny fanomezana avy any ambony dia omeona ihany io no manana isan'andro. Ao ve? Zany hoe ny zavatra tiany Jesosy tefena, tsy hoe tsy tompony zavatra rehetra izy, problema manina moa raha tonga dia tobaka amin'ny be fotsiny mana. Dia mihinana daholo ny olona, nga izy tsy fahafenoana izy, fa tehitaizanao izy. Iainao anaty fitsarana sy fatokiana, fa izy afaka mamatsy anao isan'andro amin'ny zava-baovao, isan'andro. Toe-po ny taizan'Andriamanitra fa tsy hoe tsy fanitantsika amin'ny fanomezana Andriamanitra koa. Raha tompony zavatra rehetra marina izy, maninona ny tsy omeny mana isan'andro menany ianao fa tsy tiany ianao ampirina mihoatra noho izay tokony hohaninao. Misy zavatra zany vokatry ny fisainanao, zavatra tsy ampiasainao akory. Zavatra tsy ampiasainao akory. Petraka fotsiny eo an-trano fa satria ny problemanao manana retina atao hoe tia manangona. Mety misy hafa mila aniny any ambadika any. Fa ny anao driblenao daholo ny zavatra rehetra. Efa elana na enoko dribleur faran'izay mahay. Fa tsy tafapetraka teto mandrakizay izy. Fotry ny olombelona rehetra ihany. Mandalo dia miserana. Fa raha fantany takizay tsy ny dribleko ty fa mipaseko satria betsaka amin'ny baolina tokony ho faty ao anatin'ilay ekipa. Fa izy rery ny te-hamono azy dia dribleny daholo hatrany amin'ny goal. Amin'ny anaran'i Jesosy afaka ao anatin'izany toe-po zany ianao. Ianao ilay olona mana niofana niaraka tamin'Andriamanitra dia tsy isaberanao tramaraina fa natady ho tramaraina aza dia olitra satria nahoana tsy tonga tany amin'ilay tanjona tian'Andriamanitra anefenanao ilay izy ny dikan'izay ny fanomezana rehetra izay any an-danitra dia tehiriziny eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Jereo Andriamanitra koa tehiteny ny fanitsy amin'ny zavatra ilainao ny famatsian'Andriamanitra. Ary zany dia mandeha tanteraka ao ambany taridalany. Iny mana mety loha iny ihany natao tao anaty fiara fanekena, ary rehefa natao tao anaty fiara fanekena le mana dia kaiky ny vaty fisaky ny lalàna sy ny tehiny arona, ary le aritra misy an'le seza fiandrana kely eo ambony izay maneho ny fanatrehan'Andriamanitra. Raha tokony ho simba rapitso ny mana dia tsy ny mana rehetra natao ho simba, fa miavaka ny mana tao anaty fiara fanekena. Exodus tsy miova fa voatahiry ny fahatsaran'ilay mana rehefa teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ny olona tsika te hitondra ny fanomezan'Andriamanitra ivelan'ny fanatrehany. Isika te hitondra ny fanomezan'Andriamanitra ivelan'ny fanatrehany. Tsaroa fa izay rehetra avy amin'Andriamanitra dia voatahiry ao amin'ny atmosferan'Andriamanitra sy ny tontolony avokoa. Simba io rehefa hoentinao miala eo, fa avereny toetra tsara ao amin'ny fanatrehany. Ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra sy ny tontolony eto ambonin'ity tany ity dia ao ny fiainan'Andriamanitra, ao ny fitehirizan'Andriamanitra, ao koa ny fomban'Andriamanitra. Fa maninona ny fivelomanao simba, ny fahasalamanao voakasika, ny tokantranonao mikorotana, satria izay fanomezana rehetra avy amin'Andriamanitra tsy asianao fanatrehana dia simba sy tsy voatahiry.
aza tehirizina soetina nivela amin'ny fanatrehan'andriamanitra amin'ny fiainanao. Hoeto amin'ny fanatrehany foana dia tehirizy manana fiainam-bavaka, manana fahatsapana ao anaty, nilanja ny fiankinanao amin'Andriamanitra ho ambony lavitra no fahaiza manaonao amin'ny saina sy fahendrenany men'Andriamanitra anao. Ny antony tehirizan'Andriamanitra n'ilay mana dia inona? Ny antony tehirizan'Andriamanitra ny omany io ho amin'ny fiara-ny fanekena dia mba ho vavolombelona eo amin'ny taranaka. Nasehon'i Jesosy izany ilay toe-po. Ny tena fijoroana vavolombelona ho an'Andriamanitra dia mahatonga an'Andriamanitra hetsika amin'ny fanotronana hitahiry ianao amin'ny fahatsarany rehetra. Tsy mila retina mambavaka. Ozy tia tompo ampianaro mba ho vavolombelonao any amin'izay toerana rehetra aleko. Hitarafa ny olona manodidina ny fisianao tsy hita maso, fa za dia olon'ny fahamarinana, tia fahamasinana. Mandeha araka ny sitraponao, tsy nalabaraka ny anaranao. Toy izy Andriamanitra tehirizina ohatran'ny manako ianao izany. Fa maninako ianao manao an'izany, aloha tehirizina ianao. Fa raha ianao manomboka mivoana, inona ilay mivoana? Mandeha amin'ny fisainanao, mandeha amin'ny fahendrenao, mandeha amin'ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ianao no mitondra anao mivoaka fa tsy Andriamanitra akory ny tsy tahitahiry ianao. Dia maninona ilay tokantrano rehefa avy eo manoko mitambatra? Satria noentinao mivoaka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ny tokantranonao, noentinao mivoaka mandana vereno amin'ny sitrapon'Andriamanitra daholo zavatra rehetra. Misy antony tehirizana an'ilay izy mba ho vavolombelona. Nao ny antsika hijery olona vitsivitsy ato anaty Baiboly. Efa naiky no hijoro ho vavolombelona. Tsy ekohaka tamin'ny sary olona volamena ohatra sadaka sy mesaka sy abedina koa dia efa lazaiko tamintsika nametra-pialana ny afo tsy andoro. Tonga dia nametraka démissionna ny afo. Teto ambony tany amin'ny tantaran'ny fiainan'olombelona androany izay nametraka démissionna fa tsy andoro aloha fa mahazo mihitsy Kristella. Fa maninona nametraka démissionna tsy andoro ny afo? Nisy présence sy fiarovana sy fitehirizana tao satria nisy fijoroana ho vavolombelona ho an'ny taranaka. Sarangatso marety ka ho an'Andriamanitra. Miangavy ianao sarota piaro amin'reto zavatra reto, aza rarahirana veriny zavatra rehetra azy ianao fa eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Fa ataovy problema ho anao raha very fanatrena ianao nefa manana ny zavatra rehetra. Vavaka mba voatahirintsika mandram-piveran'i Jesosy. Ny entona teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tena maty, tena maina be ny arona. Napetraka teo ny apitso maraina ny tsimoka. Misy fahavokarana eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Fa vao niteny Jesosy hoe ny razanareo tany anefitra nihinana mana nefa maty any tesitra daholo zareo satria mikitikitika ny razana. Ary ny Jiosy mantsy saroty ny razana. Tsy tiany ianao raha manamavo ny razana. Dia izy Jesosy tsy izay rehetra avy any an-danitra dia manome fiainana mandrakizay. Raha tokony hamelona ilay mana dia lasa namono. Satria avy amin'Andriamanitra ny mana. Tsy manam-pahefana ny fiainana mandrakizay ny mana. Izay mahatonga Baiboly miteny io voninahitr'Andriamanitra omeny anao androany io tsy miantoka fiainana mandrakizay ho anao io. Ny fananao fiainana surnaturel sy ampiasain'Andriamanitra be tsy miantoka fiainana mandrakizay ho anao ary izay no nahatonga an' Jesosy miteny hoe marany namoaka dia minita amin'ny anarako naminany tamin'ny anarako e. Ny famanginy ny anjely tsy izay no midika fa manana fiainana mandrakizay ianao. Ao amin'ny Genesis 3:22 ny sakan'Andriamanitra ny azonaina vao nanoty Adama. Vao nanoty Adama tonga dia niraka kerobimy izy hiandry amin'ny sabatra. Tsy akanesan'ny zarony amin'ny azonaina satria tsy tian'Andriamanitra ny olombelona ho velona mandrakizay ao anaty io ta. Andraso. Toro tsara ny sofinao dia tovitra hoe miaino zahay tompoko. Andriamanitra tsy fahavalo ny fahaveloman'ny olona mandrakizay satria ny olona ny foroniny tsy ho faty. Fa rehefa nanota ny olona ny fefen'Andriamanitra ny azonaina tsy andanan'ny olona satria tsy tian'Andriamanitra ny olona ho velona mandrakizay ao anaty faharatsiana. Ka Andriamanitra zany tsy fahavalo ny fiainana anananao fa fahavalo ny faharatsiana iainanao. Tsy fahavalo ny fiainana anananao izy fa fahavalo ny faharatsiana hiainanao. Priven'Andriamanitra ilay azonaina narovany tsy ho any Adama sy Eva. Maninona? Satria tsy tia ny velona mandrakizay ao anaty fahotana. Tsy tia hota Andriamanitra.
tena tahitra be amin'izay na hitany korintianina voalohany ny 9:1. Halleloja. Tena ho zay hoe tena zaika vao azoko midika n'ity teny ity ry tompo. Korintianina voalohany 1:1. Manomboka amin'ny 7:20 ka hatramin'ny 7:30. Fa izao efa nandray avy amin'ny Jesosy tompo izay natolotra anareo. Fa Jesosy tamin'ny alazaina namady anazy dia nandray ny mofo. Ary rehefa nisaotra izy dia nivakiany ka hoy izy, ity ny tenako ho anareo, izao natao ho fahatsiarovana. Ary arak'izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy, ity kapoaka ity ny fanekena vaovao amin'ny rako, izao natao ho fahatsiarovana. Naovinana no misotra ianareo. Fa naovinana ianareo no mihinana amin'ny mofo itony sy misotra amin'ny kapoaka dia manambara ny nahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny. Koa nazovo mihinana ny mofo sy misotra amin'ny kapoaka ny tompo mifanatsy mendrika. Dia omeloko ny amin'ny tena sy ny raha ny tompo izy. Fa aoka ny olona mamantatra ny tenany dia aoka izy hihinana ny mofo sy misotro amin'ny kapoaka. Fa izay rehetra mihinana ny mofo sy misotro amin'ny kapoaka amin'ny fanamelohana ho an'ny tenany raha tsy mamantatra ny tena izy. Noho izany dia betsaka ny marary sy marofy eo aminareo ary maro ihany koa ny fanodimandry. Zany hoe natokan'Andriamanitra nanakana ilay azonaina dia tsy tiany ny mpanota hihinana an'io. Fa raha vao mihinana io ny mpanota vao mahay mampirisika azo ho faty indray taty aoriana. Satria izay mihinana ny mofo tsy ampamendrehana. Dia raha tokony hamelona azy satria milana an'io communion. Zay zany tiany tompo mila mamantatra ny teny ianao. Vonona an'io vavelo ianao melohan'ny fotoana hihinanana sy sotroana. Vonona anao sitrapon'Andriamanitra ve sa anoiny atao nefa ny Andriamanitra raha misy ny tokony navelana ny damaseva aloha ndana hoany fotra mampalelo anareo ilay maty fa aleo velona amin'izay indray. Fa Andriamanitra hoe non. Aleoko mahita anareo maty vetivety fa mandoa fiainana mandrakizay. Toy izay velona mandrakizay nefa mpanota velona tsisy ilana azy. Azo lazaina araka io teny io fa ny mana matoa Jesosy ny laza nitsona toko fiainana 7:20 endrazanareo nihinana ny mana tany anefitra kanefa maty any dia te hilaza izy hoe ny zay tsy mahalala fahafatesana nefa nomenanareo fa nahoanareo ny mbola mety maty. Midika fa tsy tokony ho faty ianareo fa vao maika maty satria tsy natao hiaina ao anatin'ny fahotana ny fanomezana avy any ambony tonga amin'ilay ohatran'ilay mana ihany tsy voatahiry raha tsy ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tsy marety aika ho azy. Ka raha tokony amelona ny mana satria mofo avy any an-danitra dia vao maika nandringana indray satria tsy miova ny hevitr'Andriamanitra. Ao amin'ny Genesis 3:22 ny sakana ny tso amin'ny azonaina hihinana an'izay tsy tokony hohaniny ny mpanota mba tsy ho velona ao anaty fahotana. Zao ohatran'ny tompo sika amin'ny tokantrano, fanompoana, fiangonana, ny fiainantsika manokana, ny fahavelomantsika eto ambonin'ny tany samy avy amin'Andriamanitra avokoa ireo fa tsy ireo no manome antsika ny atao hoe fiainana mandrakizay. Maro ny azo tao edena fa tsy ny azo rehetra no manana fiainana. Tokana ihany ny tao edena manana an'izay fiainana izay ary Andriamanitra mitompo marika nametraka azy tao. Ilay tao hoe azonaina. Ndetra azo ny olona hohanina fa io narovan'Andriamanitra. Avy amin'Andriamanitra ny fisandratana fa tsy manome antoka fiainana mandrakizay zany. Avy amin'Andriamanitra ny arena fa tsy manome antoka fiainana mandrakizay zany. Avy amin'Andriamanitra ny fanomezam-pahasoavana fa tsy manome antoka fiainana mandrakizay zany. Ny hery sy fahefana avy amin'Andriamanitra fa tsy avy ao amin'ny fiainana. Ny fiainana Jesosy Kristy. Ny tokana manana fiainana dia tsy misy afa-tsy Jesosy rery. Izy rery ny fiainana. Izy le fanitelony teo tendrombohitra nazo ny fankasitrahany iray teo fovoan'ny Mosesy Selina na hoe tia ny zanako malalako izay sitrako ary izy no enoy. Ny mpaminany tsy manome fiainana. Niza mpaminany tsy mpanome fiainana. Ny fiainana tsara rehetra dia tadidio tsy hanomenao fiainana izay fiainana tsara rehetra tamin'ny masonao. Fa zao Jesosy Kristy avy any Nazareta no fiainana ho anao. Raha miresaka momba ny manitsika dia miresaka momba ny profety ny fanoharana azy. Ny Torah indray na ny boky atao hoe baiboly Mosesy na Pentateuque ny Mosesy dia manambara momba ny lalàna ary ny tena dia maneho fitsarana. Midika fa rehefa tsy tanteraka ao amin'ny teny ianao dia lasa miandry anao ny fitsarana satria tsy nakatoa ny didy ianao. Ary eo amin'eo ao anaty arsy ireo dia misy sarina seza fiandrianana eo amboniny izay manambara fa io no atao hoe fahasoavana. Ary rehefa ny ambony indrindra mihoatra lavitra noho ny lalàna sy ny fitsarana ary ny zavatra rehetra ao anatin'ny arsy dia ny fananantsika antoka fa Jesosy Kristy ilay fahasoavana sady fiainana ho antsika afa-tsika miombona amin'iray ary nantsika antoka fiainana mandrakizay satria nomeny ao anatsika ny fahafahana afa-tsika miaina ny sitrapony rehetra amin'ny alalan'ny fanahiny. Miresaka aminao
ny amin'ny mpampianatra sy tompo dia atao hoe Jesosy. Ozy izy tany anefitra ozy izy nyrazanareo nihinana mana nefa maty any. Rehefa tonga ilay zazakely teraka tao Betlehema. Avy any Nazareta izy fa tsy maintsy any Betlehema. Satria ny dikany hoe Betlehema dia hoe maison du pain na hoe ny tranon'ny mofo. Ka ny mofo tsy maintsy teraka avy ao anatiny ao amin'ny boulangerie no akana azy. Ny dikan'izay tsy maintsy niala tany Nazareta izy ho any Betlehema mba hamohana azy avy ao amin'ny tranon'ny mofo. Tsy ao Nazareta fa tsy maintsy Betlehema satria tsy zaza niteraka fa mofo nidina avy tany an-danitra. Noho izany mivavaka azy ao mba horenareo fa eto Jesosy. Teo ambony finanam-bilona izy tao an-tranon'ondry satria ny Jiosy rehefa mihinan-kanina dia hoaniny amin'ny ondry foana ny mofo. Hatramin'ny fahaterahana zany nisy image ara-panahy anehoana fa ny mofo dia fihinana amin'ny ondry. Mety anisan'izay no natongavany tao an-tranon'ondry satria izy ilay mofo nidina avy tany an-danitra. Fa tonga Jesosy dia nampitombo mofo izy ho an'ny zenona. Ary teo no nanomboka nanahitra ny Jiosy hoe tia tokoa ilay Mesia nampihinana mofo tany anefitra. Dia jerenareo tsara ao amin'ny Jona 4:29-20. Zavatra mitranga ao, vao maintsika hiditra amin'ny révélation faharoa fa tiako hanairana anao ndray ty deuxième point ty ananantsika fahatokina ao anatin'ny fihinanana sy fisotroana ihany ny mamofinaina an'i Jesosy. Jesosy namalaka anao hoe lazaiko aminareo marina tokoa fa mitady ainareo nefa tsy nono nahitanareo famantarana fa nono nihinananareo mofo ka voky. Satria fantatry Jesosy fa taitra ny Jiosy hoe wow, tsy ilay famantarana hitantsika be dia be fa tia mihitsy ilay Mesia nanentsika namatsy mofo tany anefitra. Tamin'io Jesosy atoandro nampitombo mofo fa tamin'ny mana indray alina. Ary tamin'io Jesosy ao marika toko fahenina avy nandeha teny ambony rano izy niampitson'io indray. Efa avy nanasitrana marary be dia be izy. Kanefa ny zavatra nahavariana adino daholo ireo karazam-panasitranana sy famantarana nataon'i Jesosy fa ny taom-pon'ny olona no ny olona nihinana mofo ka voky. Pasinao ve izy? Rehefa avy namoky olona 5:30 izy dia nandeha teny ambony rano. Ka ny famantarana sy ny mofo dia manandanja mihoatra lavitra noho famantarana hafa rehetra satria misy porofom-panehoana ifandraisany amin'ny testamenta taloha sy manondro ny mahamesia azy. Dia ianareo anie eto amin'izay Luka 4:7. Inona ka ny lazain'ny devoly rehefa akafanahan'i Jesosy ny devoly? Raha zanak'Andriamanitra marina ianao dia hovay mofo ty vato ty. Ny devoly tsy manana mofo omenanao fa vato no asainy hovainao ho tonga mofo, zany hoe ianao ny asa amin'ny fisasarana vao ihinana. Tsy maretiaka ao an'Andriamanitra. Ianao ihany ny devoly tsy manana mofo omenanao zany fa ianao no asainy mamadika vato ho tonga mofo, zany hoe ianao no misasatra mba hamadika an'ilay vato ho tonga mofo hinananao. Devoly zany hatreo amin'ilay fatra mampisasatra anao no afahany mambabo anao. Zao anefany mofo rehetra tao anaty fisasarana dia mitondra ny olona ao anaty fahafatesana satria efa nizaraiko teo fa mifamatotra amin'ilay fisasarana daholo ireo toetra ratsy rehetra ao anatina fifaninanana, profit, eto, fanahiny, etsetretreta. Fantatrao zany. Zany hoe natoram-pahafatesana dia miafina ao ambadiky ny fanomanana toe-po iorona ao anatin'ilay toetra takin'ilay fisasarana sy atsembohana vao misitraka. Fa Andriamanitra rehefa tonga tsy zany. Jesosy ny tena ray marina. Nitoerin' Jesosy io Matthieu 7:9-11. Iza aminareo na dia ratsy aza. Ny tsy hanome zavatsoa ny zanakareo. Fa mbola nisy olona zanaka ve nitady mofo tamin'ny rainy dia nomeny vato. Izay ilay teny anefitra. Azonareo? Na angatahany zanany trondro dia mihazo mena rano. Komaka fa ny rainareo zay nan-tany, zany hoe volontairement Andriamanitra tenany an-sitrapo dia ampiainanao ny fahamatsiny ivelany fisasaranao. Tsy marety eka ao an'Andriamanitra. Mba fantatrareo
vao nanome famantarana momba mofo Jesosy dia raiky pitiany olona mihoatra lavitra noho ny fanasitrana sy ny fahagagana fa rehetra. Io Jesosy ny tena mofo tsy le nampitomboako ho an'ny olona tsomby 10,000 fa inona laiko teo amin'ilay tovolahy teo ihany no nampitomboako azy. Fa navadika Jesosy amin'izay ilay izy. Izaho ny mofonaina. Dia nisy anankiray nanondro, mofony izy. Pianany tao ihany a. Dia hoy Jesosy eo amin'ny 9:20, zay ilainao rehetra ny tsy hitondra fiainanao anao e. Tsy hanomenao fiainana fa izahany mofinaina. Hoy izy tamin'ilay vehivavy Samaritana, raha mbola hisotro eto amin'ity rano ity ianao dia angetaheta ihany. Fa zaho izy afaka manome rano atonga anao tsy honoina na angetaheta tsy ho mandrakizay. Dia hoy izy ilay vehivavy, mba homeo amin'izany rano zany aho izy mba tsy haketo amin'ity fatsakany ity intsony. Voaka amin'izay ilay ranonaina avy any amin'i Jesosy, amelombelona an'ilay vehivavy. Hoy izy Jesosy, fantatra ianao, nandeha amin'izay ilay resaka. Nahita ny Mesia. Dia inona ny zavatra niseho? Adino ny sininy, zany hoe adino le etaeta nisotro rano teo amin'ny vovo. Fa ny tonga dia nadino ny sininy dia lasa izy tany an-tanàna nitoroteny. Tena tsisy henatra. Tory an' Jesosy miverina avy any ny olona nanantona an' Jesosy. Hitanareo, aoriany feonanao amin'i Jesosy tonga dia mamadika etaeta izy. Le etaeta rano anome fitsarana ny nofo, navadiny ho etaeta-panahy amonjy ny hafa. Azonao fetraka ilay izy. Adino izay zavatra mamaiky anao, fa lasa prioritera ny mamaiky an'Andriamanitra. Tsy maharety eka ao an'Andriamanitra. Halleluja. Androany Jesosy manasa anao eo amin'ny latabany. Mahita fiainam-baovao amin'ny anaran'i Jesosy. Izy ny mofo sy fiainana velona ho antsika. Tsy eo amin'ilay asa na ilay tokantrano. Misy fotoantsika rehefa manoka mivavaka, Jesosy io, amin'io tokantrano fa irery ahy e. Raha omenao tokantrano a, izay mivady brady soa maraina sy hariva andeha nompo anao mihitsy tompo a. Rery. Hoy Andriamanitra, eny anaka, omeko vady ianao. Tonga Ramse. Nentin Ramse ianao na manana adinonao ilay voady nataonao tamin'i Jesosy hoe raha tonga izay dia araka nompo anao. Inona ny voalohany indrindra? Ndaoka ianao vakansa. Vakansa tsisy Jesosy. Le fanomezana nomen'Andriamanitra anao, nentinao teny ivelany. Maninona raha hoentina any am-piangonana izy fa tsy entina any am-boaty teny hoe? Marety eka ao an'Andriamanitra. Dia avy eo amin'izay, tany am-boaty indray izy nisy nahita, dia nahita tsaratsara kokoa noho ianao dia adinony. Rerindray ahy. Ny fanomezany tokony hoentinao eo amin'ny fanatrehany. Hitehirizana azy, tsy marety eka ao an'Andriamanitra. Ny révélation rehefa manondro an' Jesosy dia manokatra anao ahita azy ho Mesia. Vao nahita an' Jesosy ho Mesia ilay vehivavy, tonga dia ny révélation faratapony amin'ny famonjena ny tonga tao anatin'ilay vehivavy. Tsy misy hevitra fa matoa izy tonga amin'ny atoandro matahotra ny vadin'ilay olona rehetrarehetra ireo izy hoe nalainy daholo ny vadiny Pakerety, ny vadiny Rianina, nalainy natambany tao daholo. Dia avy eo amin'izay izy tsy tendesa koroka fa atoandro mba tsisy olona dia inrery izy nandeha. Dia hoy Jesosy, andrasako ilay anankiray tena faran'izay enjana sy maditra ao an-tanàna mba ho vaiko fo. Neny Jesosy raha mahavita maditra izy a dia honena ny fony hoe ahoana ny fomba monjena azy. Ny anao ilay maditra vao may kondanenao. Mandolianao fa vitan'Andriamanitra manova ny zavatra rehetra. Sana ny daholo ny olona rehetra andao ity tanana mafy eo an'Andriamanitra. Fa zao ny zavatra nitranga. Voavy ny ona tamin'i Jesosy izy afaka enatra. Tonga dia ilay tanàna ny elany satria amin'ny 12 izy atoandro maka rano. Iny no verenany tonga dia nakany an-tanàna izy mifanina daholo ry Pakerety. Taitra be daholo ry Pakerety ataony vaofo zany. Kaisa daholo e! Salama e! Taitra ny olona fa ona ninona. Le sasany mbola andeha dariko matiko amin'izay tena androany azafady.
satria nahoana entin'ny fahasarotam-piaro entin'ny anina sy ny ratratra amin'izay vonoko amin'izay ty ilaza aminareo ny amin'i Jesosy avy any Nazareta. Misy olona ohatran'izao ny eo natamiko tezao ny zavatra nitranga tonga dia ianona nanolo tena voalohany afaka niova ny zavatra rehetra. Raha ianona ny miova ohatr'izao afaka iova ny zavatra rehetra. Zahay koa naraka anao fa tena ao aminao Andriamanitra. Andao andramoka Izaho andao any aminy no entiny tany amin'ny Jesosy daholo. Jean Baptista, i Karla, izy rehetra rehetra rehefa nasesy ny rehetra rehetra ireo a nentiny teo amin'ny tompo. Erreur réparée. Saranga tsy marety eka ao n'Andriamanitra. Farany raha mbola tsy fantatrao ny révélation mamofona aina an' Jesosy dia azon'ny devoly ny masonao tsy halala na hafantatra ny zavatra teny ilainao. Teo vavadiny tsara endrika nisy malemy tsy nieritreritra mihitsy efa mifafany devoly tao anatiny zany hoe afaka andeha izy indray androany. Mangatapoly ho an'izay miditra eo avy any Petera sy John mandalo hevitra sy tapaka. Namana ny anankiray John ny anarany, Petera indray tapaka, namana sy tapaka. Nangataka mevola teo izy John amin'izay Petera. Zay angatanao tsy ananako sofa tapaka ao tompo fa zay ananako no omeko anao. Ianao te hisitraka ao anaty fisasarana isa-maraina hoe omeo aho fa androany mihoatra lavitra noho izay fanomezana ilainao no afaka omeko anao ary izy ny mofinaina ilainao. Jesosy avy any Nazareta no anarany. Teo izy Petera amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta mitsangatsangana tonga dia nitsangana lemalema. Afaka nigadrako nandevozina talo afaka ho ankehitry ody ao aminao atompo. Alleluia. Niditry ny tempoly izy hatramin'izay teo mbavady foana fa androany miditra amin'ny tempoly. Tany mbola tsy nalehan'ny tongotra fa tazaniko lavitra no hidirako androany. Ny sainy zany tsy mba nieritreritra mihitsy indray androany hoe hiditra ao fa eto hatramin'ny farany ary ho mpangataka mandrakizay aho. Fa zao rehefa voarainy ny anaran'i Jesosy zay tena ilay mihoatra noho izay filana nametra azy dia afaka nijoro, afaka nitsangana, afaka niasa, afaka nanambady, afaka miverina amin'ny lohan'ny fiainana. Tsy mpangataka intsony, mpamokatra orinasa. Zavatra tsy azonao izy. Ka miala tsiny fa mbola tsy miary tsika amin'ity topika ity mandram-piveriny Jesosy. Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao. Jesosy no ilaina. Aza miady amin'ny zavatra hafa zany fandana mifandray amin'ny Jesosy. Aza miady amin'ny fanahiana hivary tena mba hamely tena, amitakolona andaingy hisoloky ataony raha mamona mitotototo mihitsy satria te hitsemboka vao hisitraka. Ho Jesosy tsy fahafapo zany izay misotra amin'ny rano hoe fa ny rano izay omeko no hitondra fahafapo. Anio manasanao ao amin'ny latabatra. Mety efa niazakazaka ianao nitady ny mahasoa rehetra fa very-hevitra ho anao ty fivoriana ity. Lasa very ny toetra tsara anao. Olona marina ihany ianao taloha. Fa rehefa voadona matetika ianao dia lasa nanahaka an'ireny mpandona ireny. Satria mpandona matetika koa mamindra ositra. Lasa mpandainga sy mpamitaka mitovy aminy ianao. Lasa tafiditra anatin'ny zoka ny fanahiana. Tady tio fa Jesosy ny mofinaina. Raha raisinao Jesosy androany ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana dia zao ny hafa no anao. Aza pahoriana izay zavatra ilaina fa katsao aloha ny fanjakako sy ny fahamarinako. Jesosy ny fanjakan'Andriamanitra. Jesosy ny fahamarinan'Andriamanitra. Tsy izy akory. Tsy izay mpanompo ampiasain'Andriamanitra akory ny fanjakany na fahamarinany. Jesosy Kristy avy any Nazareta ny fanjakan'Andriamanitra
izy ny fahamasinan'Andriamanitra, izy ny fahamarinan'Andriamanitra. Ndrehetra ilainao miafina dia ambadiky ny feonanao amin'ny marina. Rehefa tena niona tamin'i Jesosy, ataovy azo antoko ity, tsy hitady an'i Jesosy fa hifankahita amin'i Jesosy. Ozy ilay vehivavy, meoary zany, mba tsy hangetahitako intsony eto amin'ity rano ity lava. Tena isotronao eo amin'io rano mampangetahita sotronao androany dia mampitady anao rapitso. Mitady ho adikta hiankina amina zavatra hafa ankoatran'Andriamanitra ianao. Lavitra ao anatin'ny sainao izay zavatra mitady hamatotra anao. Maneke anapa-kevitra iteny hoe hafa mihitsy no miaraka aminao. Androany hariva, androany marainy Jesosy dia hita fon'olona be dia be izy. Tsy ilay olona manana toetra voakejany fisasarany, fa ilay olona libra iaina ivelan'ny fanahiana, hitoetra amin'ny fahatokiny. Ny fifalianao manjary lasa faly ianao mahita manodidina anao miadana, fa tsy dia tena fifalianao loatra mahita hoe ianao rery ny miadana. Mba anontanio izany hoe mahatonga an'ilay station ireny misy anarana hoe Shell, satria ianao te ho seul. Fa mba manontania kely hoe mba iza ny hafa na hoe zao ve na. Amin'izay fotoan'izay ho atambatr'Andriamanitra ny fahasoavany total. Tsy marety akavan'Andriamanitra. Halleluja! Tsangany eo ny toerana misy. Halleluja! Yaretanao ilay azo fijaliny izay mafitaminao, fa ianao irery ianao no navidy izany. Iniranao igny na ny aretanao ilay azo fijaliny na mafitaminao, fa ianao irery ianao no navidy izany. Androany maraina tika sokatra ny fotsika. Eo ireo zavatra mampitsikitsiky kely eo ireo zavatra mety hoe tiako hisokafa amin'ny fonao sy ny sainao hifankahitanao amin'Andriamanitra, fa ty zavatra anankiray ity tsarovy fa nisy ray mato anao. Ary zay no antony ty fivoriany ity. Tsy no zahay ty fivoriany ity, tsy no ny mpanompon'Andriamanitra rehetra izay antsorin'Andriamanitra eto ty fivoriany ity, fa no Jesosy nisiny ty fivoriany ity. Ary satria izy no ivony ty fivoriany ity, izy no antony ty fivoriany ity, dia ho afa-baraky Satana. Zavatra hitranga androany tsy afaka hiazona fanan'olona anankiray eto zany ny devoly, fa Andriamanitra anafaka anao, anaisotra izay tontolo mitambesatra rehetra amin'ny fiainanao, hahatonga anao tena anana fahatsapana fa ny rehetra ilainao dia Jesosy. Tsy nareo hoe Satana te-hiteny hoe miaina amin'ny fanahiana, fa tonga Jesosy miteny hoe aza manahy. Izany hoe efa manomana izy ny amin'ny fahataterahany lanjan'ny fanomezany. Zay ty fandraisana androany ity. Inona no fanomezany hita maso nomeny Jesosy fa tonga izy maty hamonjy antsika, ary nitsangana tamin'ny maty hampadresy antsika, ary hiverina pakatra antsika, ny révélation amin'ny fandraisana. Raha ny teny izy tany amin'ny testamenta taloha, aza hinanana ny azo afovoan'ny sa, androany izy miteny hoe tia ny tena fihinana ary hano. Iny tananao ny fiainana, manana antoka fa Jesosy izy rery ny tena fiainana. Akipio masonao, atao zao vavaka zao. Jesosy io manantona anao mamindra fo amiko,
mamelany eloko noho ny tsy fahatakarako fa kai ny anina tena fihinana dia ninofotra ao. Androany Jesosy, iombona aminao aoko izay rehetra tsy mambolenao eo amin'ny fiainam-panahiko, eo amin'ny aiko, eo amin'ny nofo ho esorina amin'ny anaran'i Jesosy. Androany Jesosy, iombona aminao ho tena iray aminao, fanahy iray aminao, aina iray aminao mandrakizay. Amin'ity takarivo ity raisiny mofo, ity maraina ity raisiny mofo. Jesosy tompo tamin'ny alazaina madina azy dia nandray ny mofo izy, ary rehefa nisaotra izy dia nivakiny, dia izy hoe tia nitenako izay vakina ho anareo, so natao ho fahatsiarovana misaora azy. Tahaka izany koa ny ranom-boaloboka manambara ny ranon Jesosy izay latsaka ho antsika ireo rivo-taona lasa ho famelana ny fahotantsika. Tsarovy fa nanao takalonota tamin'ny famelan-keloko tao Getsemane izy, ary rehefa nisotro ny kapoaka izy dia tsy possible zany hoe atsembohana lasa rano no atsembohana, fa ny raha latsaka tamin'ny atsembohany tamin'ny fisotroany ny kapoaka lasa kapoaka-panamarinana ny isonantsika amin'ny ota androany. Ka ny famelan-keloko ny amin'ireo endriky ny raha nalatsany tsy teo Kalvaria ihany fa tao Getsemane indrindrindrindra, satria teo izy nisotro ny fahotan'ny olombelona tao amin'ny kapoaka tsy hita maso, ary mamerina ny famelan-keloko amin'ny kapoaka hita maso amin'ny endriky ny ranom-boaloboka eny an-tanan'ny olona. Ny fandraisan'androany sy ny fisotro ary ny fihinana androany dia tsy le hoe azo sotroina na azo hohanina, fa ny tena fihinana sy tena fisotro. Por fo tompo, fa ianao ny tena fihinana ary ianao ny tena fisotro, misaora azy. Afofany amin'ny lanitra ny tanao dia misaona Andriamanitra amin'ny fonao manontolo makasitra azy amin'ny fonao rehetra. Aza mbola misy miala fa hivavaka ho anareo aorinan'ny filazana sy ny fandaharam-potoana. Alleluia, mahazo toerana tompoko koa. Filazana. Alleluia. Zay ny voaraiko voalohany eto anatanteraka fanatitsika dia samy manolotra ampitiavana zay efa nomaninao tao amponao. Rehefa avy eo tsika dia misy fotoana ho an'ny club d'enfant dia indrindrandrindra ihany koa misy fotoana spécial ho an'ny tanora, club des jeunes. Rehefa avy eo aloha zany ho an'ny tanora fa ty misy fanambarana manokana koa an'ny tanora amin'ny lakamisy 7 volana May 2024. 7 volana May 2024 manomboka amin'ny 2 ora ka hatramin'ny 5 ora. Isy seho maro isan-karazany andraisan'ny tanora anjara. Dia manentana antsika tsirairay avy samy hitadidy an'izay fotoana izay akoatran'ny fotoana izay rehefa avy eo. Le fotoanan'ny tanora marihana fa rehefa sendra manatrika lesy moa zay dia mahita mihitsy hoe entre samy tanora mihitsy le izy. Misy zatra mety tsy voaresaka eto zany fa entre atsika le izy. Dia mba raha zah ianao manatrika an'izay zay fotsiny ngamba ny azo tenenina fa manentana antsika ao anatin'izay. Zay izay mpanompon'Andriamanitra teo hoe te hirizo eo amin'ny fanatrihan'Andriamanitra ny fiainanao. Amen. Dia nyteny koa izy teo hoe ny erreur ozy izy maninona ozy izy zay nare tsara? Réparer. Rehefa entina izy, tsy rehefa entina ny ambotsyrohatra fa rehefa entina eo amin'ny Jesosy. Alléluia. Ny erreur réparer rehefa entina eo amin'ny Jesosy. Dia izay no mahatonga antsika le manana olana ireny réparer eo amin'ny Jesosy le izy dia lasa vahaolana. Iza ho avy iza manana erreur aloha zao hoe, za zao manana. Iza mba manana.
raha roa mba isan'ny isian'ny diakona kely ndreo manangatanana indreo dia jerena amin'ny latsinainy satria amin'ny latsinainy tsika no sekoly ny famahana inona amin'ny latsinainy famahana olana dia misy erreur réparé zany amin'ny latsinainy amin'ny fito ka hatramin'ny 7 ora sasany izay fotoan'izay dia raha misy koa fahasalamana noho ny erreur nataonao ka lasa tsy salama ianao dia amin'ny talata indray fotoanatsika eo amin'ny supérieur analakely 2e étage amin'ny fitoraka hatramin'ny 7 ora sasany ny amin'ny lafin'ny tokantrano sy ny fanambiana toetra moa mazava ho azy zany ny alarbi. Alleluia. Izy sy tenin'Andriamanitra hoe koa izay manao azy hoe efa mijoro tsara ozy izy dia maninona aoka izy hitandrina fandrao ho lavo. Ny sekoly dia manampy atsika tsy ho lavo, manampy atsika hijoro sy hitandrina. Dia izay no mahatonga ny fanentanana antsika foana hoe tongava amin'ireny fotoan'ireny fa manampy be satria indraindray tsika rehefa mandeha ny mirivotra izao tontolo izao dia ilay izao tontolo izao dia hisintona atsika foana hoe avy aty aminay, avy mifantoka aminay, avy fa aty be vola, aty tena be vady tsara ho an'izay mitady vady, aty be an'izao zao fa eto amin'i Jesosy ozy izy ny mpanompon'Andriamanitra teo an'izay mitady vady dia entina izy tsy entina any amin'ny boaty ozy izy fa entina any amin'ny kapoaka. Tsika tsy miheno toroteny entina eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Alleluia. Tanora zao rehefa avy eo miaraka rehefa avy eo mety beta be nitady vady dia tsy hoe eo ilay vadinao eo akaiky eo fa ny tompo manoro azy fa entina eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ny fitadiavana vady. Alleluia. Alleluia. Dia minao fa samy mba tafiditra ao anatin'izany tsika tsirairay avy ny ankoatran'ny fotoana antsika moa dia misy ny radio 90.8 FM, misy ny hvkl-mission, misy ny YouTube hvkl-mission. Nisy mpanompon'Andriamanitra teto zao omaly izy vao tonga teo nihaino an'ireny fandaharan'ireny ilay zaraintsika. Zay zany mahatonga antsika koa manentana raha vao mahita ianao amin'ny Facebook marina fa efa hitanao mivantana le fanatrehan'Andriamanitra fa rehefa hitanao raha manao Facebook ianao dia partageo. Dia tao anatin'ireny partagentsika ireny natongavany teo dia tena nandray be mihitsy izy ary tena hita hoe misy vavolombelona be ao amin'ny fiainana. Dia tsika nefa mihoatra lavitra noho izany tsika ampiasain'Andriamanitra ao anatin'izany dia aza misalasala. Amin'ny zoma tsika amin'ny 4 ny fotoanantsika eto dia sabotsy tahaka ny androany amin'ny 7 ora maraina. Tao tsika hitsangana misaotra ny tompo ao anatin'izany. Ainjiro aty anoloana raha ny tananao. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy misaotranao zay tompo fa nampatsahivinao indray androany fa ny momba anay ny mety fahadisoana nataonay ny fiainanay raha manontolo dia entinay eo anatrehanao. Tsy azo entina ny akafo ireny Jesosy fa vao mahay mikorotana fa entinay eto aminao satria izay ny nambaranao dia mankatoa zahay. Androany manokana koa izy ianao hoe aza miseho foana amin'ny fanatrehanao tsy mitondra fanatitra. Tsy aterinay any akafa amin'ny fanatitra tompo fa entinay eto aminao satria izany no ankasitrahanao. Mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy tahony tsirairay avy. Tsisy diso anjara zany androany amin'ny anara maherin'i Jesosy. Amen. Andao tsika hitehaka mafy voninahitry ny tompo. Alleluia. Oya. Ndao aloha tsika itehan-tanana mafy eo an'Andriamanitra. Afoafany amin'ny lanitra ny tanao dia andao hisaotra an'Andriamanitra ny fotsika manontolo. Tena misaotra anao zay Jesosy ny fotoan'androany. Misaotra ny amin'ny fahafahanay rehetra mbola miara miompo anatin'ny fandraisana. Miara hideranao zay androany hanome voninahitra anao amin'ny fankasitrahana anatin'ity fotoana ity. Misaotra ny amin'ny mpanomponao avy any lavitra nataonao tonga eto Madagasikara hitondra an'izany fanatrehanao anaty fideran'izany Andriamanitra. Pasteur Joseph Dafy. Makasitraka ihany koa ny amin'ny tombontsoa feno izay omenao anay mbola ahafahanay miara manompo foana hatrany hanome voninahitra sy ankasitraka anao. Mahita anao androany maraina ny rofo rehetra hoe soron'Andriamanitra. Ny fanaintainana rehetra ho afahan'Andriamanitra. Ho amin'ny tanjona hijoro vavolombelona ho an'i Jesosy. Ny antony hanafahany ianao, ny antony hitehirizany ianao. Voalohany, mijoro vavolombelona amin'ny fitondran-tena tsara, mijoro vavolombelona amin'ny fahatokiana amin'ny sitrapony, mijoro vavolombelona amin'ny fanompoana azy amin'ny ovitra sy tahotra, ary mijoro vavolombelona ny amikasika Andriamanitra amin'ny zavatra nataony. Mba ahafahany hafa rehetra koa mahita taratra fa kay Andriamanitra
tsy atao mifanahiko ihany no vonjeny tsy hoe ny aiko ihany nokasiany fa ny fiainako ray manontolo mihitsy ny sarobidy eo ampelantanany amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta tononoko zany androany maraina ary reko eto amin'ity toeranyity androany etsika Andriamanitra ikasika fiainan'olona be dia be ho amin'ny fanafahana ho amin'ny famindram-po amin'ny famonjena amin'ny fahasoavana ny vavolombelonao dia ho tanterahana mandana ny anaran'i Jesosy fa hitanareo ny Jehovah ka hiaro anareo ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo anandratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka menareo fiadanana minarandray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen. Ndaontsika ity tanana mafy be andraisantsika pasteur Joseph Daf. Javeni rasarutram Aravamanun Nianaranau Bisfai fan Awambava guau Fanifai fan Sinifana pa Aiza Awambi Nifazakan Uftova pedin Arnifamai Fanianaranau Adrififarin Tu promissenjate Promissenjate eu fiainaku eu fiaina Nianarano o fazeva nós somos tu promissenjate tu promissenjate eu fiaina Nianarano o fazeva só tutuliza Bola luna ny anaran'i Jesosy ny fiainantsika lazaintsika anao Jesosy misandrato ny fiainako ny anaranao ny anaranao Jesosy fialofako ny anaranao Jesosy no pateriko faravao manono ny anaranao misy fahefana ao ambavako ao fa ny fahefana sy ny fanapana ao amino ny fanjakana Ustova pedi Pare di famai Faniano no Quanto mi fifali Tu puoi mi sentate Tu puoi mi sentate E ho fiaina Niana no Mi fai sapere Mi sono tutto lisao Tu puoi mi sentate Tu puoi mi sentate Nianarano o faz a bem Mi sono tutto lisao Nós vamos falar, eu fiena que nada não te social. Eu fiena, não faz a fé, isso tudo Luísa. A vida nova te social, me sanjata minha vida.
Essa le ura-kurakan panorali Zai Wanilay mipetraka ambony ny seza fiandrianana ny tany no fitoeran-tongony ny lanitra andrianany Wanilay mipetraka ambony ny seza fiandrianana ny tany no fitoeran-tongony ny lanitra andrianana Find your navidide, and your navidide, find your navidide, and your navidide, find your navidide, and your navidide, and your navidide, and your navidide. Que vous savez, deraina, 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 deraina. Mipetraka ambony zao rehetra izao manandratramo tirano tsirony vatirony fa aminy fitoeranafo Wanilay mipetraka ambony zao rehetra izao manandratramo tirano tsirony vatirony fa any amin'ny fitoeranafo Find your navidide, and your navidide, and your navidide, find your navidide, and your navidide, and your navidide, and your navidide, find your deraina Jesosy, deraina Jesosy, deraina, deraina, oh deraina, oh deraina, oh deraina, oh deraina. Ura-kurakan piantafika mafy Tafa dinaina ianao ankalazaina ianananao Find your navidide, and 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 your navidide. Que usawe deraina, 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 oh deraina, oh deraina, oh deraina. Anyam navidide, anyam navidide, anyam navidide, anyam navidide, anyam navidide, anyam navidide, anyam navidide. Chovela na Jesus atsupsana tamnyafe. Deraina, 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 usawe. Deraina, 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 anyam navidide, deraina, anyam navidide, oh deraina, anyam navidide, oh deraina, oh deraina. Dostanu z kim nasza tematska, deraina Jesosy, deraina Jesosy, deraina, oh deraina Jesosy, usawe, oh deraina, deraina, deraina. Lasani ke kana kalma mama we. Tenir zay ny Andriamanitra e Andriamanitra ny fitsarana sady zany e tena ilay tapitra hatreo fanahinao e iza ny mino tenin'Andriamanitra lazaina teto mamono tsara ny tanany mitiafa sy mino koraha mafy ho antompo e atao hoe rasika zany Jesosy a Mayenna Andriamanitra io e
aza kifokifo zany Andriamanitra mahery tompony zao rehetra izao izy mahera manara mifahinana anao Andriamanitra mahery tsy sintsy hainy atao assureny avenirany fiainana anao adidine sy asany tanane ny zanane io tsy matsotronine ny asane sy eo amin'ny famoronane ny herine miasa amin'ny fanotronane Andriamanitra mahery Andriamanitra mahery Andriamanitra mahery Andriamanitra mahery izy ro papana iny matetrana mikarakarana calma mama mahery ny ao anatino mihotrano zay am'izao tontolo izao tsy vitan'ologno fa vitan'Andriamanitra tsy hain'olombelogno fa vitan-Dragnahary adidine sy asan-tagnane eka ny zanane io tsy maintsy dronine ny asane sy amin'ny famoronane eka ny herine miasa amin'ny fanotronane Andriamanitra mahery izy ro papanao ke iny matetranao mikarakarano calma mama avereny manomboka androany ataove manomboka androany lavitry ny fanahiny zay tsy vita hatram'izay oneraray Andriamanitra mahery izy ro papanao mikarakarano ino matetranao mikarakarano Andriamanitra mahery Andriamanitra mahery Andriamanitra mahery Andriamanitra mahery izy ro papanao mikarakarano 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 calma mama izany mine mahery n'Andriamanitra lazao ny akaikinao hoe zay tsy vita hatram'izay teo amin'ny fiainanao hoe avereny mafy zay tsy vita hatram'izay teo amin'ny fiainanao hoe tena onerany ray izy androany sansany tena ny sy tahin'Andriamanitra mihoatra anao lazao sy tolonoko aminao ny fahatsarany lanitra isaky ny miaona amin'Andriamanitra dia mahatsiaro anao anaty tonom-bavaka mientana ny fo ahitanao isandratra ahitanao ifo ahitanao iakatra uitiny aminao
raha mandeha andalana ny anarany Jesosy no indro tazana inapiratra ny tavany aminao ka naiza le ro fikasana atao ireo an'leo akaikinao ary kamirary anao kamirary anao ho tain'Andriamanitra tononoko aminao ny fahatsaralanitra tononiko aminao ro fahatsarany lanitra fanotronany no anotrona anao ka ny herini no herinao maniry zay Jesosy ny ahita ny fisandratanao eo amin'ny fiainany tsiraray avy maniry zay Jesosy mba tena hoe hisandatra eo amin'ny fiainany tsiraray avy ny anaranao anananao ny fo hoe zanak'Andriamanitra sy ro toe-panahy araka an'Andriamanitra voninainy no amirapiratra aminao no anotronany no anaraka anao kamirary anao ho tain'Andriamanitra tononiko aminao ro fahatsarany lanitra fanotronany no anotrona anao ka ny herini no herinao kamirary anao tain'Andriamanitra tononiko aminao no fahatsarany lanitra fanotronany no anotrona anao ka ny herini no herinao resultana leo akaikinao dia ho fafaina amin'lanitra any
fa fahasoavan'Andriamanitra ny mahatozo a fahasoavan'Andriamanitra ny mahatozo atsika rehetra pisy e tainy Jesosy e